voalohana moa dia izahay eto amin'ny ekipan'ny Miara Manonja dia miondrika mpanajana amin'ny namozana aina tamin'ireo hetsiky ny mpianatra tany amin'ny faritra Toliaratany Omaly. Hatreto moa dia tsy mbola voamarina mazava ny hoe mpianatra tokoa ve izy io sa olon-tsotra, fa dia nisy ny fahafatesana ary izay ny hitondrainay ny fampaherezana ho an'ny fianakaviana ary koa fimbonana alahelo amin'ireo namony ainy zany. Eto ihany koa nefa no isintomana ny saitsika mahakasika izay hetsiky ny mpianatra izay, satria dia asesilany ny hetsiky ny mpianatra manerana ny faritany ary ao anatin'izay fitakiana ny zo ananan'ireo mpianatra ireo zay no ahitana foana fampiasa-kery ataon'ny mpitandro ny filaminana. Raha tsarotsika tsara ny zavatra nisy tany amin'ny faritany Tomasina dia efa nisy ny namony ainy izay nilazaina moa fa nanao tifitranitra no nataon'ny mpitandro ny filaminana, kanefa dia aty amin'ny fean'ny mpianatra no voan'ny bala izay nametra-panontaniana ny maro zany. Tamin'izay fotoan'izay no nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra toy ny hoe ny fanesorana ny filohan'ny université. Sesilany ny fitakiana tao aoriany ireny ary hitantsika ny tany Atsiranana, tany Mahajanga, Fianaratsoa ary amin'izao fotoana izao izay tena mahery vaika ny any Tsoliara any Manday zany. Ny tia nampitaina dia izao no hoe raty sanatria ve misy ny loza tahaka ireny famozana aina ireny izay ny gouvernemanta malagasy vao andray fanampahan-kevitra mifanalify amin'ny famaliana ny fitakian'ireo mpianatra ireo. Araky ny efa fangatahana ombenombeno ataon'ny mpianatra nefa dia irahantsika malala fa vatsym-pianarana 5 ka hatramin'ny fito volana ny takian'izy ireo. Efa teo naharitra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony. Ataoko angamba fa tsy alaolana intsony ny fandrindrana n'izany calendrier fanomezana ny vatsym-pianarana zany. Ataoko angamba fa tsy vaovao intsony ny dingana na ny procédure arahana raha amoaka vatsym-pianarana tsika. Ary ataoko ihany koa angamba fa tsy vaovao amin'ireo tompon'andraikitra ireo ny asa izay niandreketany, satria farafakely ny efa 2 taona sy tapany teo raha tamin'ity fitondrana ny filoha Ratjoelina ty no nisan'ireo tompon'andraikitra ireo mpikirakira anjany raharaha-bola izany. Fa mety finiavana mihitsy angamba na ihany koa hoe tsy fisina vola ve amin'ny kitapo-bolam-panjakana izay tsy mampino ihany, satria raha mijerytsika amin'izao fotoana izao dia sesilany ireo fantanterahana foto-drafitrasa manerana amin'ny Madagasikara. Izay fantatsika vahoaka tsara fa tsy lahara-pahamehana amin'ny fiainantsika andavanandro, tsy ny fanaovana n'ireny foto-drafitrasa ireny akory ny olana. Efa noazitra terinay teto anivon'ny fandarana Miara Manonja zany, fa vanim-potoana tokony antanterahana azy ve amin'izao fotoana izao. Fantatsika tsara fa maro amin'ireo mpianatra no mandao ny ray aman-dreniny fa hamonjy an'ireny anjery manontolo ireny ka io vatsym-pianarana io no any anoanany izany fianarana izany ahafahany mividy ireo kojakoja ilaina amin'ny fianarana ary koa ny sakafo izay atao hoe fanampiny ireo fanampiana ra-tsakafo avy any amin'ireo ray aman-dreny avy lavitra zany. Raha jerena tokoa nefa ny zava-misy dia ahitana fitavozavozana raha ny fandraisana ndraiky teo anivon'izany ministera zany.
raha nandre ny tenanay omaly tamin'ny fanazavana tamin'ireo solotena mpiandraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony a dia hoe tena mbola ao anatin'ilay fametrahana n'le digitalisation. Tsy vaovao amintsika izay fomba fiteny izay satria na ny filoham-pirenena ihany koa aza dia misy vanim-potoana miteny hoe na ny kara-pokotany io ary carnet-pokotany io a dia ataontsika ny digitalisation a ka azo an'izany avokoa ny fokotany rehetra indrindra moa eto amin'ny renivohitry Madagasikara no eritreretina hanomboana ary ao anatin'ny 10 andro dia tafapetraka izany. Amam-bolana no nandrenesantsika n'izany feo zany fa mandrakity androany tsy mbola tafapetraka izany digitalisation amin'ny resaka carnet-pokotany zany. Eto indray tsika dia miresaka digitalisation ho an'ny mpianatra sy ireo mpandraharaha. Marina fa ilaina ny fivoarana ara-teknôlôjia fa tsy azo atao ve tompoko no mitady vahaolana maika aloha ho an'ireto mpianatra sy mpandraharaha ireto, fa mino zay fa azo atao tsara zany amin'ny fandaharam-pianarana manaraka, ohatra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra no manina avokoa izay fitaovana mety ilaina amin'izany ka tsy tokony ho sakana loatra raha ny fijerinay azy a ny famahana ny olana ho an'ireo mpianatra sy ireo mpandraharaha ireo. Amafisiko foana no hoe tsy fotoana fo no naraisanareo an'izany fitantanana ny université zany, ary arak'izay hoe amin'ny maha université azy dia olona manam-pahaizana maro no mitana andraikitra ambony ary nomena andraikitra ama andren'olana samy hafa ireny. Raha milasitsika fa mety tsy fahampianara-bola ve eo anivon'ny fitantanam-bola-panjakana ny olana dia hay zara no ahafahan'ny fitondrana amin'izao fotoana izao manao an'ireny foto-davitra asa samy hafa ireny. Izay no isotomanay ny eritreritsika amin'izao fotoana izao hoe tsy ny vola angamba ny olana fa ny finiavana mihitsy aman'ireo olana ireo zanakitsika malagasy izay fantatsika tsara fa mandaly fahasairana nalalina izy ireo. Ary raha hitantsika raha amin'ny hainao manjery indrindra ny fahita lavitra dia mpianatra ao anatin'ny atao hoe fahakelezana na hoe fahiazana no hitantsika miady saina lava amin'ny tsy fahampiana etrehana an'izany fianarana eny amin'ny anjery manontolo zany. Marina fa efa nitondra apaham-bahaolana angamba ny ilazana azy eo anivon'ny ministera fa nitakina kosa eto a dia mba niamahana an'izany mba hanatanterahana an'izany fizarana ny vatsim-pianarana zany ao anatin'ny fotoana fohy satria lasa miteraka korotana eny anivon'ny fiarahamonina ary lasa miteraka savorovoro ary indrindrindrindra ny mampalahelo a dia ny famozana ain'ireo zanakitsika ireo. Koa atodika aminareo tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony ny tena amin'ity maraina ity a satria dia ao anatin'ny vaovao mafana sy zavatra azo atao hoe olana azo vahana tsara ny olana mpianatra amin'izao fotoana izao fa minia misy fiteny manao hoe mifanipy-baolina ireo tompona andraikitra samihafa ka anika ireo mpianatra no mizaka an'izany vokatra zany fitavozavozana na tsy fandraisana andraikitra mivantana ho an'ireo tanorantsika ireo. Atreo angamba ny azo lazaina mahakasika an'iny resaka vatsim-pianarana sy ny karama sy tamin'ny karama ho an'ireo mpandraharaha eny anivon'ny université. Fa no resahantsika manaraka indray dia miresaka ny mahakasika ny vaksiny izay vaksiny miady amin'ity valana retina Covid-19 ity. Ny azo marihana sy tsindriana dia
fantatsika tsara ny fanaovan'ny fitondram-panjakana ho amban-javatra an'ity vaksiny zay edina amin'ny covid-19 ity nanomboka tany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanafarana an'izany vaksiny zany ny fandraisana ny vaksiny zay tonga teto atandrazana zay tsy nahitana tompona andraikitra ambony toy ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ary ihany koa ny tamin'ny lancement officiel na ny andro fanombohana an'izany vaksiny zany dia tsy nahitana tompona andraikitra ambony akoatra ny ministra ny fahasalamana na dia samy ny andrandra raha ny vahoaka malagasy fa io vaksiny io tokoa no anyvahaolana ahafahantsika mama an'izany fiparitahan'ny valanaretina covid-19 zany androany tokoa mantsy androany fa 17 ny volana Jona no fantatra fa andro farany ahafahana manatanteraka an'izay fanaovam-baksiny zay raha ny andihan'ny vaksiny voalohany tonga teto Madagasikara no resahana raha ny atotanisa azo amin'izao fotoan'izao dia mbola vitsy dia vitsy tokoa raha miohatra amin'ny 250 000 dose zay tonga teto amintsika ny olona zay ny roso tamin'izay fanaovam-baksiny zay fantatsika tokoa mantsy fa ny ohatra dia tokony miainga avy amin'ny lehibe na ny hoe ny tompony andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena ka noho izany fanaovana tsinitsinona ny atao hoe ohatra tokony omena malagasy zany raha ny fijerina azy no lasana parisarisa ny vahoaka malagasy ary tsy nanana n'ilay atsoina hoe finiavana intsony ny olona fa ny aina tao anatin'ny aia na ny aina ihany koa tao anatin'ny tahotra manoloana an'ity vaksiny zay nentina teto amintsika ity zay ny Covishield zany fantatsika tsara ireo fanamariana sy fanafokafokana mihitsy aza nataon'ny ireo tompona andraikitra ambony teto amin'ny tany sy ny firenena mahakasika an'izany vaksiny zany na ny AstraZeneca kanefa dia mbola io vaksiny io no tonga teto amintsika ny amoa ny fanontaniana fanapetraka teto zay ary averiko hoe raha fantatry ny fitondram-panjakana tokoa ary fa mety tsy ahasoan'ny malagasy io vaksiny io naninona no raisina na naninona no nampidirina teto amintsika zany vaksiny zany kanefa dia hitatsika fa tsy ampy raha ny fanentanana zay hita ombenombeny amin'ity sehatra ny fanapariahana ny vaksiny ity tsy azo lavina ny efa fanaparitahana indrena ny anivona CSP sy toerana samihafa saingy kosa rehefa tsy niainga le ohatra tsara avy amin'ny mpitatana dia velom-panontaniana ny vahoaka zay tokony anaraka an'izay hoe ohatra tsara omeny ny mpitondra izay isorana manokana moa eto ny filoha marikaravalmanana satria izahay ety anivo ny fanoherana dia tena nahatsapa hoe taorina ny nahatanterahany filoha marikaravalmanana ny vaksiny teny amin'ny andraharo teny amin'ny pnuda zany dia maro tamin'ny vahoaka malagasy no nirodorodo zany hoe nametraka izay fitokisan'izay amin'ny filoha marikaravalmanana no hoe rehefa ny ray aman-dreny no manome ohatra tsara dia tokony ho arahantsika vahoakalizy azotsika marininy zany amin'ny alalan'ny atotanisanyireo olona zay mazoto na tonga ny anivon'ireny toerana samihafa ireny ahafahana manao an'izay vaksiny zay izany ihany koa no entina ilazana amintsika fa mbola manana ny anjara toerana izany filoha marikaravalmanana zany eto amin'ny tantarany firenena ary olona manana ny maizy azy ary mbola maro ny vahoaka malagasy ny mankatoa an'izany filoha marikaravalmanana izany ka mahakasika ny vaksiny moa no resahantsika dia zahay eto anivon'ny Miara Manonja ny tenako manokana dia mbola mitondra fanentanana ho amintsika vahoaka malagasy ny irosoantsika
an'izay fanaovana vaksiny zay ary ny tenako manokana dia efa niroso tamin'izany ary efa nahavita n'izany vaksiny zany a herinandro lasa izay ka ho ana manokana aloha dia tsy nisy fiatraikany ratsy atreto marina fa ao anatin'ny 2 na 3 andro ianao dia matsiaro hoe mafesapesatra ny faritra zay nanaovana an'le vaksiny a fa kosa dia tsy nisy a ny atao hoe voka-dratsy hafa zay hitantsika ny am'ireo mety nahavany amin'ny firenen-kafa na sahala am'izany a na ihany koa teto Madagasikara fa salama somatsara ny tenako a ary afaka niatrika tsara n'izay fanaovana an'izay vaksiny zay eto moa araky ny fitenin'ireo namana atao anatin'ny fandarana Miara Manonja dia milaza foana hoe safidy io tsy manery ianao akory fa ianao no mahalala ny toe-batanao ny hoe afaka tsara ve hiatrika an'izany vaksiny zany fa ny azo ambara ngamba dia ny hoe azo tanterahana ny vaksiny a rehefa salama somatsara ianao a ary mahatsapy ianao fa tsy taizana retina ary ihany koa mahatsapy ianao fa tsy dia tratra ny allergie loatra na mitovitovy amin'izany amina anton-javatra hoe fanafody zay atsindrona aminao sy ny sisa ary izany moa dia ireo mpitsabo no afaka tena mamaly atsika sy manao an'izay fanadiadiany zay a amintsika zay mikasa nao an'izany vaksiny zany fa noho ity andro an'io ty zay atao hoe andro farany amin'izay fanatanterahana ny vaksiny zay tamin'ny andihany voalohany a dia izay no mbola hitondranay ny fanentanana ao amin'ity andro an'io ty a satria dia mbola afaka miroso amin'izany isika eto moa no tsara homariana faraparany mahakasika an'izay vaksiny zay dia ny hoe tokony dozy anankiroa zany no atao amina olona anankiray ary mifanelanelana eo amin'ny herinandro eo a raha ny fanazavana nentin'ireo a mpitsabo ny fanontaniana zany amin'izao fotoana izao dia ny hoe rovina no tonga eto amintsika eto Madagasikara zany deuxième dose na vaksiny zay tokony ho ataon'ireo malagasy a zay nanao ny dose voalohany zany ka ilana fanazavana zany hoentin'ny mpitondra fanjakana indrindra ny eo amin'ny ministera ny fahasalamana mba hahafahan'ireo malagasy zay efa vita vaksiny a mba mandrisaina satria amin'izao fotoana izao dia maro ny fanontaniana mipetraka ataon'ireo vahoaka zay niroso tamin'izany vaksiny zany hoe rovina marina moa zany ny ahatongavan'izany vaksiny zany a andihan'ny faharoa zany eto amintsika ka tena azo antoka fa tena ahafahana miaro tsara an'izay tsy hipartahany valana retina zay a covid-19 zay a ny olona zay a nahavita an'izany andihany voalohany zany atreo ngamba no azosika apatsahivina sy anentanana ny vahoaka malagasy a ny mahakasika ny vaksiny fa hiditra kely indray a mahakasika ny antsoina hoe fitsinjaram-pahefana na ny décentralisation vao malinomalino nandalo teo anivon'ny anteny miarandoholona ny volavolan-dalàna nentin'ny eo anivon'ny ministeran'ny atany a manazava indrindra na manatsara ny maromana kokoa ny lalàna fean'izany a fitsinjaram-pahefana izany na ny décentralisation araky ny fanazavana zay nentin'Andriamatoa minisy ny atany tao a dia satria ny anteny miarandoholona ozy izy a no mivantana ny fitsinjaram-pahefana dia nentin' zany volavolan-dalàna zany a entina olaniana na ankatoavana eo anivon'ny anteny miarandoholona zay tsara ihany no manamarika fa efa misy ny lalàna 2014-020 zay mifehy indrindra n'izany fitsinjaram-pahefana izany ary inona fa ny hoe ny anatsara an'izay a no tanjona amin'izao fotoana izao misy moa ny voalaza atao ihany koa no mahakasika ny hoe fametrahana ny faritra vatovavy a
ho isan'ireo a faritra vaovao eto Madagasikara, zany hoe faritra fa 320. Tsy azo lavina ny hoe fa nanana an'izay anjara toeran'izay izy teo aloha, kanefa moa dia ny faritana 20 a ny faritra eto amintsika ary voalaza ao anatin'ny lalam-pandroenana zany. Eto moa no tiana hotsoahana kely dia ny hoe raha miresaka tsika mahakasika ny antsoina hoe fitsinjaram-pahefana zany dia manana ny lalam-pandroenana tsika, ary io lalam-pandroenana io ihany koa dia mamaritra an'izay mombamomba ny fitsinjaram-pahefana zay. Ka hitantsika tsara fa tamin'ny alalan'ny fitsapan-kevim-bahoaka no nametrahana ny faritra 20 izay voafaritra ao anatin'izany lalam-pandroenana zany, ka ny fijerina azy dia tsy ny fikitihana ny lalàna eny anivon'ny entiny ao anivon'ny anteny miara-ndoolona akory na ny anivon'ny anteny miara-pirenena ihany no hoe lalana anankiray zany ahafahana mikitika an'izay resaka faritra izay fa tokony hoentina mihitsy mirosy ao anivon'ny fitsapan-kevim-bahoaka zany mba ahafahana mampitovy ny dingana ara-panjakana amin'ny fametrahana an'ireny faritra tsirairay avy ireny. Fa raha ny mahakasika ny fitsinjaram-pahefana eny anivon'ny commune no idirantsika manaraka dia tsara ny manamarika fa tamin'ireo fotoana izay ny fanatrehan'ny solombavambahoaka sy ny ministry ny ati-tany, zany hoe tamin'ny fionana fasiafasy zany izay nataony solombavambahoaka miaraka amin'ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta tamin'ny taondasa, dia ny tenako mihitsy no nanao ny fangatahana mahakasika ny hoe sao dia tokony hojerena andriamato ministry ny ati-tany ny mahakasika ny décret 2018-162 zay tamin'ny fahasivy volana marsa taona 2024, ary koa ny 2018-427 izay mamaritra ireo avantage sy indemnité ho an'ireo tompony andraikitra ny anivon'ny commune. Antony manko dia izao ny hoe maro ireo fitaranana azonay solombavambahoaka indrindrindrindra ho an'ny commune eny ambanivohitra, mikasika indrindra ireo tombontsoa na indemnité zany zay ho an'ireo tompony andraikitra ny anivon'ny commune nareo zay hita fa misy tokony ho ahitsy, satria ny zavatra tsapa ao anatin'ny ireo lalàn'ireo dia misy ny ahafahan'ireo mpanolotsain'ny tanàna ohatra mivory ao anatin'izany hoe fivoriana ara-potoana zany zay fieran'ny lalàna manodidina ny 10 andro farafabetsana. Rehefa atao anefa ny kajikajy mahakasika ireo tombontsoa tokony isitrahan'ireo mpanolotsainareo dia matetika zany tsy voasahan'le commune mihitsy izay fahafahany arabola anefany zany tombontsoa ho an'ny mpanolotsaina zany, ary indraindray aza dia ny hoe ny vola miditra ao anatin'le commune ao anatin'izany ray volana zany dia lany andoavana an'izay hoe tombontsoa ho an'ny filakevitra communal zay. Tsy ny fahazahoan'ireo tombontsoa no manahirana eto, fa ny tiako resahana dia ny hoe tokony ampifandanjana ny lalàna anankiroa izay nivoaka izay mamaritra ny mahakasika ny be ny tanàna manokana sy ny mahakasika ho an'ireo mpanolotsaina, ary ampifanarahana ihany koa amin'izay hoe mety fahafahan'ny commune satria somary malalaka loatra n'ilay atsotsika hoe fourchette na ilay intervalle zany zay mahakasika ny vola zay isitrahana izy ireny ka sahirana ny commune amin'ny fandoavana azy, satria dia somary midangana izany lafim-pandaniana amin'ny fandoavana an'izany tombontsoa manokana izany, ka misy zany ny lalàna zay tokony ho ahitsy
ho atsaraina mba hifanaraka amin'ny zava-misy amin'ny lafim-pitantanana eny fotony satria dia io foana matetika no miteraka olana eo anivon'ny mpanatanteraka nivon'ireny commune ambanivohitra ireny sy ny filakevitra communal inoko fa tadidinao tsara andriamato minisitra zay teniko zay ary nangataka mihitsy ny an'izay fanatsarana sy na fanovana mihitsy an'ireo décret voalaza tetselo teo reo eto moa dia azo ihany koa ny atao hoe fitarainana avy amin'ireo commune eny fotony zany na ny commune indrindrindra ny tontolo ambanivohitra retsika ny tsy fitoviana eo amin'izay subvention omeny ny fanjakana fo tsy ela akory tsika zay fa mahatratratra any amin'ny 10 milliard any hoany ny vola atoka ny fanjakana ho an'ny Tananarivo renivohitra amin'ny famatsimbola zany FDL zay tokony isitrahan'ny commune tsirairay moa zany famatsimbola zany nisy ny mitondra fanamariana mahakasika an'izay hoe raha izany taremarika zany dia ahafahana manome famatsiana na ihany koa fanampiana zany amin'ireo commune ambanivohitra zay manodidina ny 700 any hoany hitatsika amin'izay fa lasa misy mizana tsindrinila atao amintsika amin'izay lafiny fanomezana subvention na fanampiana ho an'ireny collectivité décentralisée reny mba raivo amin'ny saina tsy miangatra ny hoe eto anilany eto misy commune 20 zay mitovy commune 700 azafady commune 700 zay mitovy famatsimbola amina commune anankiray ataoko fa tsy rariny zany ary izay no mbola hitondrana fanetanana sy atao hoe fitakina mihitsy amin'ny fitondram-panjakana eo nivo ny mpanatanteraka ny mba hijery an'izay lafi ny fanampiana an'ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefan'ireny fotony mba ho aradrariny sy atao hoe mba mirindra sy équitable izany fanomezana tombotsoa na fanampiana ho an'ireny commune reny satria dia misy tokoa ireo commune ny tena mizaka ny tserany aina amin'izao fotoana izao eo ihany koa moa no fitarainana zay azo avy amin'ireny commune reny ny fahatarana eo amin'ny fandoavana an'izay subvention de fonctionnement zay satria raha ho amin'ity taona 2024 ity zao dia mbola maro amin'ireo commune raha tsy teny afa-tsy niato amin'ny district Antananarivo Atsimondrano mbola tsy nisitraka an'izany famatsimbola subvention de fonctionnement zany ka eto ihany koa nanaovana antsoavo ny fitondram-panjakana satria dia ao anatin'ny fankalazanan'ny fetim-pirenena ohatr'izao no vanim-potoana zay atao hoe tokony isitrahan'ireny commune reny ny apahana manontolo an'izany subvention de fonctionnement zany ka anaovana antsoavo mba ahafahan'ny commune manefa ireo zay mety ho adidy tandrify azy toy ny fanefanan'ny karamany mpiasa sy ireo kojakoja samihafa ampandehanana ny commune fantatsika tsara fa samy ny aina tao anatin'ny fahasairanana ny commune tsirairay tao anatin'ireny fandalovana amin'ny valana retina zay niarahantsika rehetra ny aina ireny ka zava-dehibe amin'ireny commune reny ny fahatongavana zany subvention zany mahakasika indray moa ny eo anivon'ny fitsinjaram-pahefana ihany saingy ny service territorial déconcentré indray no tiako resahana zay mahakasika indrindra ny fokotany erahantsika mba hita ombenyombeny ireo fanendrena lehibe pokotany zay atao hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena fantatsika tsara fa ny fametrahana an'izany lehibe pokotany zany na ny filoha-pokotany dia ao anatin'ny 3 hatramin'ny ambolana ao arinan'ny nahavitana ny fifidianana
be ny tanàna. Raha ireo sefim-pokotany hitantsika mantsy any amin'ny fokotany tsirairay ireo a dia tamin'ny taona 24 nisy fifidianana farany. Satria tadidiko tsara ny fifidianana be ny tanàna tamin'izany fotoan'izany fa ny 12 ny volana Desambra taona 7 dia taty amin'ny taona 24 taty avokoa ny commune tsirairay no noroso tamin'izany fametrahana na ny fifidianana ny filoha-pokotany zany. Hitantsika nefa fa tsy nisy mihitsy mandritran'izay atao hoe 13 taona zay ny fifidianana an'izany lehibe pokotany zany. Fa ny aina tamin'ny endrika fanendrena amin'ireo fahabangateurana samihafa no nataony tompon'andraikitra. Eto dia manao antsoavy no hoe fotoana kosa angamb'izao irisona amin'izany fifidianana ny filoha-pokotany zany. Hitantsika ny olana eny anivon'ny fiarahamonina fa lasa miteraka korotana sy miteraka ny atao hoe savorivory mihitsy ity fanendrena azo lazaina ho tery vaimanta ity ataon'ireo tompon'andraiki-panjakana toy ny lehibe ny distrika na ny préfet zany. Tsy ela zay nandeha tamin'ny fahitalavitra sy ny hainao manjery samihafa ny ao ampefiloam-body-rano zay tena tsy maraiky mihitsy ny vahoaka satria fahefana avy amin'ny vahoaka no atao hoe ampindramina amin'ireny mpitondra ireny. Kanefa amin'izao fotoana izao dia fanendrena izay olona mety tsy mahamioditra eny anivon'ny fiarahamonina na ihany koa araky ny voalaza moa anatin'io fokotana anankiray izay nresahana teo io fa hoe toa misy mihitsy ny lova tsy mifindra ka fitantanana mpanjaka ve no misy atao anatin'ny fokotaninay. Ka mba tsy isiany zany olana eny anivon'ny fiarahamonina zany re inona no tsy irisoniny zao fitondram-panjakana zao amin'ny ara-dalàna dia ny firisona amin'ny fifidianana ireny lehibe pokotany sy ny komity pokotany isa-tsokajiny ireny mba ilaminana eny anivon'ny fiarahamonina satria lasa miteraka korotana ary mila ho sesilany zany olana eny anivon'ny fokotany tsirairay avy zany. Manarak'izay dia hojerevantsika indray ny mahakasika ny lafy ny vidim-piainana izay fantatsika tsara fa efa netiny ireo namana indrindra ny honorable Fidèle Razavapera teto anatin'ny fandarana mahakasika izay lafy ny ekonomia zay. Mitondra taremarika mihitsy izy teto ary nazavainy tsara ny mahakasika ny hoe ny rehefa miresaka teo karentsika dia aleo amin'ny alalan'ny taremarika mihitsy no anazavantsika an'izay lafy ny ara-teo karen'izay. Mbola ho avy eo moa zany naman'izay rehefa avy eo fa ny tiako mariana mahakasika an'izay vidim-piainana izay dia le tena vahoaka madinika ny fotony. Raha mihaino an'ireo taraina maro samihafa iny anivon'ny fiarahamonina ianao mahakasika an'ity vidim-piainana ity dia malilo tokoa ny sofinao satria tsy mitsaha miakatra tokoa ireo vidin'entana ary ila tsy asahana intsony amin'izay fiatrehana ny fiainana andavanandro zay ny karama izay miditra ao anivon'ny tokantrano tsirairay. Fantatsika tsara ihany koa fa ny akamaroan'ny malagasy dia tsy avidy an'ny ataontsika hoe ny raha isika ny menaka ohatra amin'ny kalitao tsara efa mahatratratra ny amin'ny 7 ray alina ary ny azo atao hoe antonona mba azo ny isa-tokantrano ampiasaina na ny menaka zao dia efa manodidina ny 9 ariary. Mitaraina dia mitaraina ireo mivelona amin'ny tsena kely toy ny fivarotana sakafo isan'izany ny mivarotra mofogasy sy ny ramanonaka sy ny menakely ireny satria dia miakatra dia miakatra amin'ny vidin'ny menaka sy ny lafarinina. Tsapatsika ve ary fantatsika ve
fa ny akamaroan'ny malagasy dia ny sakafo maraina eny mbola maro koa zany hoe mbola miantoko hatramin'ny atoandro ny finanana izy ireny a kafe sy mofo maraina kanefa dia miakatra dia miakatra zany vidiny entana zany eny anivony tsenam-barotra isan-karazany zany ka hany ka na le fahafahamividy andreo vahoaka malagasy aza dia voafetra ihany ary io maraina io talohan'ny nandanako niditra teto amin'ity fandarana Miara Manonja io dia nisy ny olona miantso izay any andriamatoa sy olom-bavam-bahoaka dia kafe sy mofo maraina iny a dia ataonay mahampy anay ny maraina ny atoandro fa ny hariva ihany zay vao mba mihinana n'izany vary zany tena mampalahelo ary tena mahonena ny marian'izany satria ny akamaroan'ny malagasy dia tena tsy manana fahafahana intsony ny hoe hiainam-pilaminana amin'ny lafi ny ara-tsakafo zany fa tony ny kerehany atsimo ihany no iainany eto amin'ity faritra misy atsika ity na iza na izy satria fahasahiranana avokoa no hita eo nindra mantsy no mahatonga misarika ny saitsika amin'izao fotoana izao no hoe tena fantatry ty fitondram-panjakany ity marina ve ny lahara-pahameana sy ny olana tena mianjady a amin'ity vahoaka malagasy ity raha iresaka kely any any atsimo anatin'ny fotoana fohy dia ny hoe raha nidina tany ny filoha-pirenena ary nisy ny atrikasa edina amin'izay tsy fanjari-tsakafo zay ataoko fa fotoana fohy a taoriana ny alan'ny filoha-pirenena tany atoerana dia ny sady reny grevy ny mpianatra reny entina ilazany zany fa ny vahaolana nentiny mpitondra fanjakana teny fotony teny a tany amin'izany faritra atsimo zany a dia mbola vahaolana lavitrezaka fa ny tena takina nge amin'izao fotoana zao dia aiza le vahaolana foezaka ahafahan'ilay vahoaka aloha miala ao anatin'izao fahasairanana lalina zao miala ao anatin'izao fahoriana lalina zao miala ao anatin'izao tsy fahampiana ra-tsakafo zao marina tsara ny manana vina sy tetikasa maharitra tsika amahana le olana fa jereo aloha ny tena maharary sy ny tena mampikaikaika ny vahoaka mba hahafahan'ny fiarahamonina irindra sy ilamina mba tsy ikikika makasika an'io fahasairana an'io lava ny vahoaka malagasy hitondray vahaolana mifanaraka amin'izay re tompoko reny olona zay hiarany tsy fanjari-tsakafo reny sesilany loatra mantsy ny taraina azo avy amin'ireny tokantrano tsiray avy reny a ary nisy olom-bavam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia anisan'ny hoe ahatongavany zany fitarainana maro samihafa zany milahatra mihitsy ao ambavady mandondona mitady ao ve ngasy olom-bavam-bahoaka zay manana olana ohatran'izao zay tsy mahalotsony ny hofatrano izay menakavy maro aminay ny tsy anasa tsy mahalotsony ny atao hoe fianaran'ny ankizy satria na ny aniko hoanina aza dia fantatsika tsara fa tena manahirana ny isa-tokantrano amin'izao fotoana izao ka mafy dia mafy ny ainany vahoaka malagasy eo moa ny mahavariana dia toa mbola lany andro amin'ny fizahozahoana na misy fomba fiteny hoe amin'ny oeraoera indraindray ny tompona ndraiky mpanjakana ka ataoko fa tsy fotoana n'izany ntsony zao hoe efa tena miatrana akoditra tokoa ny fahasairanana ary eo indrindra no mbola amafisina n'izay lafi ny fiatrihan'ny fanjakana an'ny olana izay tena mitraika ny vahoaka fa tsy lany fotoana amin'ny oeraoera fotsiny ihany satria ataoko fa tsy vahaolana
am'izao vanim-potoana inatsika zao ny fizaozahoana na ny friariana fa ny fiarahantsika mamamy olona nireo vahoaka malagasy ho tena anisany zava-dehibe. Eto moa ao anatin'ny fandraisako fitenenana faraparany dia mikasika iresaka kely mahakasika ny PGE na ny programme général de l'État zay nentin'Andriamatoa Prime Ministre teo anivon'ny anteny miaram-pirenena na ny mpikambana eo anivon'izany ny solombavam-bahoaka zany tamin'ny taona 2024 zay everina indrindra anatanterahana an'izany tao anatin'ny ny taona 2024 raha fitininy zany dia ny hoe maro ny fampanantenana nataony fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka malagasy. Anisan'ny noresahana tao anatin'izany ny lafiny ady amin'ny kolikoly sy ny hoe ny ady amin'ny kolikoly tsy misy fandeferana. Sika ny mamaly azy hoe manahoana ny firongatra zany kolikoly zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Noresahana tao anatin'izany ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandraisana andraikitra ireo vondrom-bahoaka paritra. Noresahana tao anatin'izany ny lafin'ny fandriampahalemana, ny foto-drafitrasa, ny ireo tetikasa maro samihafa ara-teo karena sy ny amin'ny lafin'ny fizahatany fa ny tiako tsindriana kely dia ny mahakasika ny lafin'ny foto-drafitrasa. Maro ny fampanantenana zay voalaza ao anatin'io kanefa rahantsika vahoaka malagasy mahita hoe atraizy zany fanatanterahana izany raha tsy hiteny fotsiny mahakasika an'le hoe plan Marshall. Nanokanana tetiboly zany tamin'ny taona 2024 ary nahatratra tany amin'ny 1043 milliards ariary ny tetibola izay natokana amin'izany tetikasa hoe plan Marshall zany. Aiza ho aiza ny fanatanterahana an'izany ankehitriny ary nitondra vokatra mivangana ho an'ny vahoaka malagasy ve. Fa raha ny fahitana azy aloha sy ireo zavatra hita eny fotony indrindrindra amin'ny andraikitray mahasolom-bavambahoaka zay mpanara-maso ny asan'izany gouvernement zany dia maro amin'izy ireny tsy tanteraka. Ka raha mahita ny atao hoe fionana zay nataon'ny Prime Ministre sy ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernement amin'ny solom-bavam-bahoaka zay atao amin'ny alalan'ny ampitaindavitra moa na ny vision conférence ireny zay hitatsika fa toa fitanisanany zava-bita no resahana. Fa mbola maro lavitra no reny tanisainareo reny eny tsy vita sy nampanantenanareo ny vahoaka malagasy ka sotomina ihany ny saitsika indrindra isika vahoaka malagasy manoloana an'izany tsy fahatanterahany eo anivon'ny mpanantanteraka ny andraikin'izany tadio foana sy amafisiko ny hoe fahefana avy amin'ny vahoaka no eny am-pelantananareo mpitondra fanjakana mpanantanteraka amin'izao fotoana izao ka aoka re mba hitodika amin'izay tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy zay ny ezaka zay ataontsika ary mifantoka indrindraindrindra amin'izay lahara-pahamehana ilainy ny vahoaka zay ny asa ihany koa zay antsoroantsika amin'izay lafiny fampandrosoany zay. Eto moa dia misy ny atao hoe tetiandro anga na programma zay everiny ao anivon'ny ministère isatsokajina ho tanterahana eny anivon'ny district Antananarivo Atsimondrano zay ilazany araky ny fanasana hita zay mariana moa fa izay fanasana zay dia hitondraky fanamariana eto satria raha manana an'izay programme zay ny ao anivon'ny gouvernement satria voalazao ny
ministère ny décentralisation, ny éducation nationale, ministère ny agriculture, ny travaux publics, ministère en santé, ny ministère de l'eau, ny ministère de l'environnement, ny gouvernora sy ireo tompony andraikitra samihafa ary ny solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny alalan'ny IRD no mikarakara an'izay lafiny hoe exploit du président dans le district Antananarivo Atsimondrano zay izay heverina ho tanterahana rampitso. Dia misy fanamarena kely aloha voalohany ao anatin'le fanasana, voalohany aloha ny tenako dia tsy nahazo an'izay fanasana izay. Ny faharoa dia olom-boafidy ary lany tamin'ny anarany atokotiko Madagasikara ny tenako ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano. Ary anisany ireo solombavam-bahoaka izay nahazo vato be indrindra raha tato anatin'ny faritra Analamanga no resana. Fa dia vitany zany tompony andraikitra Isatsokajy ny resana teo zany no manala ny anaranao. Alain Ratsimbazafa amin'ny solombavam-bahoaka voafidy tato Atsimondrano anao tsy ho ao anatiny zany taratasy fanasana zany. Asa le zavatra ho tanterahana rampitso ve ho an'ny vahoaka malagasy ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano sa ho an'izay manohana an'izao fitondrana zao ihany. Tadio fa olom-boafidy itsika ary olom-boafidy ho an'ny vahoaka izay ny fidy na ihany koa ho an'ireo tsy ny fidy. Izay fametrahana ny vahoaka n'Atsimondrano zay mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandrika no mahatonga ny tenanay miteny amin'izao fotoana izao hoe aoka kosa mba dinihana tsara ny zavatra tokony atao. Fa samy tompony andraikitra tsika atao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany. Tsy hoe rehefa tsy manohana ny fitondrana fa aty anivon'ny fanoherana akory nisy olom-bavam-bahoaka anankiray dia esorina tsy ho tompony andraikitra ao anatin'izany fijerena ny maso ho an'ny district izany. Tsara ihany ny tondrana an'izay fanazavana izay satria somary manahirana raha nahita an'izany taratasy fanasana izany izay tsy ahitana akory an'izany hoe solombavam-bahoaka voafidy tato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano izay voafidy tamin'ny anaran'ny antokotiko Madagasikara. Tsy ny fanatanterahana an'izay exploit du président zay ny olana ary eto ihany koa dia mariako tsara fa tsy hoe nilaza an'izay dia androany isy olona indray andeha anatitra invitation any an-tranoko fa tsara ny manazava ny vahoaka n'Atsimondrano fa izany ny zava-misy izay endrika ihany atao hoe tsy mampiray ny malagasy ary tsy mampiray atsika ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano fa lasa tao miendrika fanavakavahana na fanasarasarahana an'izay olona tsy mitovy hevitra. Eto mantsy variana ihany raha ny eny ny filoham-pirenena rehefa nitsidika ny kianjan'ny mamasina izy hoe natao maintsy fotsymena ozy izy ny seza an'izany kianja mamasina zany mba endrika ho fampiraisana ny malagasy. Dia hoy aho hoe reny zavatra nataonareo reny ane zany ka nampitondrainareo ny lokon'ny UEM dia tsy mampiray ny malagasy ary tsapanareo zany ankehitriny. Raha tena mametraka an'izay firaisan'ny malagasy zay, firaisan-kina ny malagasy zay ny mpitondra, maninona raha ny birao-mpanjakana Isatsokajy na ireny foto-drafitr'asa izay nataonareo reny no ny lokonareo amin'ny lokonareo fa tsy natao loko mba ho neutre mba hampiray an'le malagasy. Sa ny tanjona mihitsy dia hoe tsy isiny izay firaisan-kina eo amin'ny malagasy zay fa hanana fomba fijery samihafa ao anatina firenena anankiray. Napetraka ho nosy Madagasikara ary Andriamanitra Andriananahary no atao hoe isaorantsika nametraka an'izay hoe ho iray ny malagasy ao anatina nosy anankiray izay. Ka osa hoe tokony ho tandrovana hatrany izany sotoavina maha-malagasy zany sy ny hoe firaisan-kina ny vahoaka malagasy zany amina anton-javatra indrindra amin'ny hoe lafim-pampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka somary lavalava ihany izay fanehoan-kevitra zay satria dia nitana minitra vitsivitsy maromaro anytoy ny ilazana azy ny tenako tamin'ity maraina ity izay somary nanararoatra ihany moa satria fotoana maro koa zay no efa somary tsy niakarana teto amin'ity fandarana ity no ireo
andraikitra samihafa zay itsinjaraina amin'ny tsirairay a dia somarina anara loatra tamin'ity maraina ty a nitondra izay fanehoan-kevitra izay efa tonga eto moa ny namana erika izay namana mafatrapo ato anatin'ity fandarana miara manonjy ty a dia omentsika azy ny fitenenana ary inona koa izy fa hitondra fanazavara mahakasika ny hoe zany filoham-pirenenantsika zany dia lasa ny ampitan-dranomasina amin'izao fotoan'izao any la frantsa asa hoe manahoana ny fahafahana miditra any amin'izany faritra Eropa zany amin'izao fotoan'izao satria raha ny zavatra misy tokoa erika dia tsy nahita an'izany filoham-pirenena zany aloha tsika teto Madagasikara natao vaksiny kanefa dia anisan'ny atao hoe takina voalohany amin'ny antsika zay hoe mivoaka ny faritra ranomasina na ny faritry ny firenena anankiray ny fahavitantsika an'izany vaksiny zany ka somary te hitarika atsika ihany indrindra aloha erika mety hamedraviratra an'izay rehefa avy eo ny hoe efa vita tsokosoko tany raha ve zany ty filoham-pirenena ty satria tsy nisy mihitsy ny fanambarana fanamariana koa moa ny anaty tambazotra tserasera amin'izao fotoan'izao dia hoe ny vady amanjanaky ny filoha any a frantsa raha sanatria misy tsy fahasalamana mpitondra dia makany a frantsa ny zanaky ny filoha dia mianatra any a frantsa ary ny filoha ankehitriny dia lasa any a frantsa ka malasa sana ihany ny zavatra ohatr'izay hoe ity Madagasikara ty raha sao dia tsy mapetraka amin'ny mahafirenena tantanany zany filoha rajoelona izany fa toa any a frantsa avokoa na ny fa na ny fiariana aza dia manana orinasa raha ny loharanom-baovao any a frantsa kory zareo izany rehetrarehetra zany hoe sao dia zany raha no mahatonga ny mpitondra antsika amin'izao fotoan'izao toa tsy dia miraharaha loatra ny fampandrosoana nyity Madagasikara ty satria fantatsika tsara fa aty amin'ny laharana faharoa amin'ny farany anetsika amin'izay lafiny rahateo karena zay na ny fandrosoana zay erika dia mampalahelo zany rehetrarehetra zany a fa resahanay moa le izy eto amin'ny fandarana miara manonja mba ahafahantsika malagasy ihany koa misokatra ny masotsika ary ahafahantsika ihany koa mandinika ny zava-misy hoe tena mbola lahara-pahamehana ary mbola zava-dehibe ho an'izany filoham-panjakana zany ve mbola lahara-pahamehana sy mbola zava-dehibe ho an'izany filoham-panjakana zany ve ny vahoaka malagasy a dia i Madagasikara satria fantatsika ihany koa erika fa ao renositsika amin'izao fotoan'izao a indrindra ny ile glorieuse zay nahabe resaka atsika teto amin'ny fandarana miara manonja zany fandraisany la frantsa an'izany hoe nosy glorieuse zany a zay tsy misy réaction na avy amin'ny mpitondra fanjakana zay atao hoe tandroko ary ny vozona amin'izany fiarovana ny harem-pirenena zany ny tany pirenena zany fa dia toa atazany-potsiny a ny zava-misy a zay mbola misy endrikendrika fanjanahana ataon'ny la frantsa atsika malagasy amin'izao fotoan'izao dia toa mitaza-potsiny ireo tompona andraiky ty satsokajina indrindra ny filoham-pirenena ka inoko fa tena ao anatin'ireo loha hevitra zay entinao amin'ity andron'io ty a ny mahakasika ireo zavatra voalaza teo reo a fa dia miarabanao tonga eto amin'ity fandarana miara manonjy ity a ary eto ihany koa moa no anaovana kopakopa tanana ho an'ny vahoaka izay manaraka ny fandarana satria dia izay no atao hoe mamaraparana ny fanehoan-kevitra zay netiko alaina-tsy mazava sy ny mavamboaka voafidy tatao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano tamin'ity maraina ity miarabanao erika miarabanao namana solombavambahoaka ary mankasitraka ny amin'ny fanomezam-pitenenana zava-dehibe zay noentinao zay ary atao hoe tsara toerana tokoa ianareo solombavambahoaka moa ao anatiny hoe fitanisana ary fampahafantarana ny toetra raha-pirenena indrindra fa ny mahakasika mivantana ny zany hoe fiahinana manokana ny vahoaka malagasy satria dia tena asanareo no manara-maso ary asanareo ny mitatitra an'izay amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo
io na ny mpitondra na ny entina dia ao anatin'izay hoe anjara asanareo zay ny mandraramasiny hoe mitatitra an'izay ombako manana ny teny fiarabana ao antsika mianakavy mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja kopakopa tanana ao antsika rehetra na ny eto an-toerana na ny any andafy ndrika any mialana tsiny fa misy kely indro kely ny mpandrafitra foana elanelany eny ataona zay moa ny fiainana eto Madagasikara irahantsika mahafantatra ny tsy fahazakan'ny sasany demokrasia na dia demokraty aza ny zareo eto ny tena dia mitondra foana ny teny fankahirezana ho anareo zay mbola miady mafy ao anatin'ny aretina ary mitondra teny fampiononana ihany koa ny fianakaviana indrindra fa ho an'ilay namony aina zany ny omaly monsieur le député ilay hetsiky ny mpianatra atao Tsulary zay ho an'ny tena moa zany dia mametraka foana an'izay ny hoe valokafatra amin'ny fitakinany zoany zay dia lacrymogène ary zao namozana ain'olona zao mihitsy isika tsy mba naman'ilay hoe ao anatina hetsika dia manimba zavatra nanoatra zany ary ny porofontsika zany tamin'ny saika anaovan'ny solombavamboaka tatitra teo amin'ny kianjanambojatofo ny hoe rehefa hitantsika efa saika hiteraka korontana lizy rehefa hitantsika efa saika nisy fifandonana lizy teo amin'ny mpitandro filaminana satria andrivony mba tsy teneniko analikisa ireo mpitandro filaminana tonga teo tamin'izany fotoana zany dia naleonareo solombavamboaka maolo-kendry ary zay moa le hoe aty amin'ny fanoerana naleo tsy nidina tena satria mety hiteraka an'izay korontana zay dia naleontsika moa ny andry ny kianjany 13 mai teo ny mpitandro filaminana zay ny fandehany tamin'iny mahana tokoa zany namana solombavambaoaka hoe naberesaka tatoato ny hoe fandehanany filoham-pirenena na ny mpiara-miasa aminy atsy la France mampatsiahy anahako ny ten'ilay filoham-pirenena rosiana anankiray zay ny hoe ny pays africaine angeo izy ohatrany hoe nampitoviany tamin'ny hoe fasany ny firenena africaine mihitsy rehefa maty any ianao vao mahatsiaro le tanindrazanao fa rehefa misitrika an'izay arenao amin'le tanindrazanao ianao ho an'ny mpitantana ny firenena dia aizanao no manao ny trano tsara tare any Dubai, any France, any Maurice ny volanao tsisy mipetraka amin'ny banky eto Madagasikara zany mba savao ny volandreo raha misy eto amin'ny banky eto fa any amin'ny banky Suisse any be dia be raha ny hoe zany any andeha hianatra any andafy izy mandranto fianarana be dia be zany ny endrika ary ny manahirana ao anatin'le izy raha mba misy ampidirinao eto amin'le firenenao azy dia friperie, voiture d'occasion, kiraro efa 6e choix ny Chine zavatra ohatra endrikendrika zavatra ohatra zany ka za tsy miteny hoe rariny fa mampalahelo le andrefesana antsika hoe Madagasikara mitovy amin'ny cimetière fatyana sisa mitsaroantsika amin'ny mahatandrazantsika n'ilay Madagasikara ary taratra ato anatin'le zavatra miseho tatoato amin'io le fanjakazakany ny vahiny sy ny rehetrarehetra ny firaisana tsikombakomba be dia be zany ny ahitantsika taratra an'izay hoe amin'ny alahelo mihitsy ny ilazana an'izany hoe mitady tsotompon'le tany mihitsy Madagasikara le malagasy mitady tsotompon'le tany Madagasikara mihitsy le malagasy dia niditra ianao tamin'le hoe île glorieuse raha ny communiqué navoakany teo amin'ny fiadidina république any anaty tambajotra tserasera any dia namonjy ny sacrement zany hoe sakramenta ny zanavavy ny filoham-pirenena zay zoany zany tsy any ny ady hevitritsika ofisialy zay matoa navoakany fiadidina république tsy any ny ady hevitritsika fa ny hoe miohatra amin'ilay nosy malagasy lasan'ny la France ary tsy ny frantsay rehetra eto koa dia mbola avahantsika tsy ny frantsay rehetra koa ny manana zany toetra zany fa ny sasatsasany ao la France izay zany le tiantsika hipetraka hoe raha ny tompona ndraikitra hieritreretintsika hiady an'izany sy hiresaka an'izany fa androany mamaly ny tompa-efana sasany olom-botendry sasany mamely atsika mafy dia mafy mihitsy ary isorana azy moa amin'le hoe izy miaino atsika satria tena nitsiny mihitsy zay nge miaino Miara Manonja ary zay nge manintsy raha ohatra ka misy azony ahitsy amin'ny zavatra tenen'ny mpanohatra dia hoy zako androany hoe lasaina mantsika hoe randrareo kay zany nyteo izy dia mizara vary sy loka satria isika le miaraka mitakosina amin'ny vahoaka isika le mahafantatra ny tena marary ny vahoaka isika le mahafantatra ny fijalian'ny vahoaka isika le mitanisa ny vidanga ny vidim-piainana ilay fidanga ny vidim-piainana mihitsy
ary isika miresaka ny tsy fandriampahalemana, isika miresaka mpianatra, isika miresaka tsy fahasalamana, fa zany rehetra zany mova tsy sosialim-bahoaka zany. Sa inona filazana zany? Dia itenenana antsika hoe raha zareo kay zany teo mizara vary sy laoka ny nataony, fa aza adino ny Rehemato. Fa nizaniza nitondra teo dia nitondra fahampandrosoana, fa tsy maintsy mifanindra andalana amin'izay ny sosialim-bahoaka. Ary resahantsika hoe ataon'ny vahoaka maty ny anoanana ahoana, izay tsy maharesy lahatra nareo ny sosialim-bahoaka ny tokony himasoana. Ataon'ny vahoaka anoana ahoana ny hitondra fahampandrosoana eo amin'ny taniny sy ny firenena. Ataon'ny vahoaka anoana ahoana, kanja manara-penitra moa zao no tena akaiky ary no tena irereavanareo fahampandrosoana. Ataon'le olona anoana any atsimo ahoana ny andaka-baolina ao anatin'le kanja manara-penitra. Io moa teneniko teo tena amin'ny baolina hodakana azy ange tsy voavidiny, sa voandraketa no hodakany amin'ny kanja amin'ny sentetika mahafinaritra be io. Izany zany le izay moa le nitenentsika eto hoe aoka mba ahay andanjalanja sy hamakafaka ary hiaino ihany koa ho an'le olona irahana miaino, dia mba zay zavatra teneniny ety misy taterinany raha ohatra ka tsy maintsy hanao le tatitra, satria izay no asa. Fa ny zavatra ndresahana eto dia tokony hifanindry andalana ary tokony hametraka an'le lara-pahamehana. Ary ny zavatra resahana eto amin'ny Miara Manonja miainga amin'ny zavatra resahana fitondram-panjakana. Dia iny no angalana an'le maridrefy raha niteny anteto ny ministra na niteny anteto ny premier ministre na niteny anty ny filoham-pirenena ka name anty fepitaony ity. Tenin'olom-panjakana zany, tenina mpitondra fanjakana zany, tenina olona mpitondra firenena zany. Amin'ny vahoaka entiny zany tsy misy tokony madilatra na nohatrin'iny azy. Efa mariako teto mihitsy raha ohatra ka misy entreprise ohatra ka mandray anton'asa, mandray asa, mandray fifanarahana asa amin'ny fanjakana, dia misy an'in'le soratany eo ambany iny hoe délai d'exécution. Fa raha vao tsy vitan'le entreprise mahatateraka an'iny dia voasazon'le fanjakana izy, satria ilay fanjakana no name antoka sy name toky ny vahoaka malagasy hoentiny. Dia voasazy ilay entreprise ary misy amande mihitsy alohany amin'izany fotoana zany. Fa ity ny resaka dia ilay mpitondra fanjakana, ilay mpitantana firenena, ilay nametraha'ilay vahoaka amin'ny fitokisany, raha miteny ianao ka miteny fehitrandro indrindrandrindra, dia izay aloha ahafahanay miteny hoe fa ahoana ihany. Raha miteny raha mato ministra tamin'ny fotoan'andro ny hoe hitokana ankianjan'ny bary alohany amin'ny 26 indroa zay, hatramin'izay izy mbola tsy vita. Izay zavatra teneniny izay le tiany teneniny eto. Raha tsy naharesy lahatra anareo ny ara-tsosialy, tsy naharesy lahatra anareo ny vaksiny, dia fanontaniana ary mapetraka androany e. Satria condition apetraky ny fireneny rehetra ny passeport vaccinal. Miklike fotsiny mijery ny epihany dia hita hoe tamin'ny daty zao nanao vaksiny an'izao ilay olona afaka mivoaka amin'ny sisitany ara-dalàna. Ary tsy manao le isolement 7 jours ny olona manana an'izay passeport vaccinal zay. Dia fanontaniana vita vaksiny ve zany ilay tompona andraikitra lasa amin'ny Frantsa. Io le mahabe resaka eto amintsika mantsy zao. Ary zay le resahana hoe tsy ny Miara Manonja mihitsy ny milaza ny nofinofiny amin'ny alina, dia tonga eto izy maraina dia miresaka, fa miainga amin'ny zava-misy ary miainga amin'ny tatitra ohatra nyity tatitra nataon'ny lehiben'ny gouvernement ity, laha tenin'ny fanolorana ny tatitra mahakasika ireo asa fanateterana amin'ny politika akapoben'ny fanjakana, ataon'Andriamatoa tsy Christian premier ministre lehiben'ny gouvernement tamin'ny talata fa 9 Jona ity. Raha omaly no ndresaka ny gouverneur n'Analamanga ny hoe raha andry zareo nga manozy no mitondra dia mizara vary sy loka eny an-tsena. Mety ho marina zany satria izay mizara vary ho an'ireo ny taraina, fa tsy mihinan-kanina ny androany, dia ny vahaolana ny androany dia omena vary androany izy. Fa raha ny teny an'izay ny gouverneur tsy ny fahampandrosoana no lara-pahamehana aminay, fa ato anatin'ny tatitra nge dia mazava be hoe misandrahaka minezaka mifototra amin'ny sosialim-bahoaka no natao mba nanalefahana ny fiantraikan'ny valanana retina ny fiainam-bahoaka. Tatitry ny lehiben'ny gouvernement ity.
dia asa hoe izy zany no mandainga izay raha nyresaka ny vaksiny ohatra hoe tsy misy afa-tsy ny vaksiny any lalana ivoahany amin'ity areto mandosy ity covid-19 fa nanahoana moa fanenjena mpanohitra tamin'izany nanahoana fandraborabiana mpanohitra tamin'izany nanahoana ny SOS teny tamin'izany ary nanahoana ny fanaratsiana ny initiative COVAX tamin'izany nanahoana ny azo atao hoe fampatahorana voaka malagasy tamin'ny vaksiny AstraZeneca tamin'izany ary nanahoana ny fampiendasana hoe aleo aloha tsika isaina aleo aloha tsika andinika vao anafitra n'izany vaksiny zany fa tahoariana n'iny nge nareo tsy niteny mihitsy hoe rehefa nsaina sy nandinika izahay dia anafatra vaksiny na hoe ekenay le vaksiny premier dose 250 000 tsy nisy an'izany fampafantaran'izany ary tsy nisy ny fiverena tamin'le fitenenana hoe mampatahotra io ka sao dia izay no voatorabato amin'io ary tsy nisy fitenenana tsony hoe tsy ny mpanohatra ihany no ataontsika vaksiny hoe raha tonga eto zany vaksiny zany dia nareo mpanohatra no atsondro aminay izay dia efa resy lahatra tamin'ny vaksiny ary nanome ohatra mazava mihitsy ny amin'ny fitiavana mpiray-tanindrazana hoe anao ny sorona ny tenanay izahay tamin'ny alalan'ny fitarena andriamatofo jaina maraka valomanana izy tenany izy mivady tena no nitariky ny mpanohitra ny hoe izahay no nitao vaksiny ary satria andrasana le fitondram-panjakana tohatra ny tsita tao tsy nampiseho an'izay geste mba ho modely ny firenena malagasy zay fato anatin'le tatitra ihany dia ny zavatra mahagaga amin'le izy dia zao vosohatra ato hoe nanomboka tamin'ny volana aprily taona 2024 dia niditra ao anatin'ny tambazotra COVAX miaraka amin'ny OMS sy ny tambazotra VATT izay arindrana vondrona afrikana ny Madagasikara tamin'ny fahavalon'ny volana May 2024 dia tonga teto Madagasikara ny dozina vaksiny Covishield misy 250 000 efa miparitaka any amin'ny faritra 2020 ny vaksiny amin'izao fotoana izao mahatratra 62 662 no isan'ny olona efa vita vaksiny amin'izao fotoana izao asa hoe tsy hafa-niala itsony dia any anatina tatitry ny prime ministre lehibe ny gouvernement sisa no ilazana an'io hoe efa nanomboka tamin'ny volana aprily taona 2024 niditra ao anatin'ny tambazotra COVAX isika fa aiza ho aiza zany le tenin'ny mpitondra tenin'ny gouvernement le hoe mampisalasala io ary sao dia tsika voatorabato eto ka raha tonga eto ary zany dia izy mpanohatra nitsondronintsika voalohany ary zay le resahana eto ny amin'le zavatra resahanao amin'ny matompona ndraiky mpanjakananao amina mpitondranao mpitantananao dia eritreretina ho izay no marina eritreretina ho izay no mety kanefa na ianao le miteny azy zay eritreretin'olona ho mety azy tsy mampiseho modely ary tsy mampiseho fitaratra ho hitarafan'ny olona azy dia misalasala ny olona ary mahita fa misy zavatra tohatra misy sinema ao anatiny ny olona tsy resy lahatra amin'ny fanaovana vaccin fa ny CV plus any no maharesy lahatra tafavoaka ny la France ary malalaka be tsy manao le isolement de 7 jours satria mazava zany fa manana passeport vaccinal mathématique zany logique zany tena kalzana garaboly zany resahako zany hoe 1 plus 1 égale 2 hoe raha mivoaka Madagasikara tonga la France tsy manao isolement de 7 jours misy passeport vaccinal mazava be ary voaklikena ny site ny OMS dia ao ny anaranao ao ny daty nanaovana ny vaccinenao ao ny anaran'le vaccine ao rehetrarehetra ao daholo tsisy afaka mandainga an'izany amin'ny teknôlojia amin'izao fotoana izao ho anay vita vaccine zany dia mijery ny epi fotsiny eo amin'ny OMS mba jerevy kely hoe tia ny laran'ny misy filarana anatin'le carte mantsy epi dia misy an'le larana eo tatatata dia iny fotsiny klikena dia mipotra eo momba anao rehetrarehetra izay ankety natao taminao rehetra tamin'ny fotoana anaovana vaccine anao dia tsy manao le isolement de 7 jours tsony ianao rehefa mipita atsy amin'nosy ao amin'ny faritra firenena izay tianao ale rehefa mipita ranomasina fa isika le nanaratsy azy ary isika lay narisarisa tamin'ny
fanaovana an'io no ako andinika ankehitriny hoe mba manahoana moa aratraiza moa ilay fandraboka-pina mpanohitra ny hoe ranonjareo zany mitondra dia tsy ny fototra tamin'ny fampandroana fa nifototra tamin'ny sosialim-bahoaka ny lahara-pahamehana no resahanay teto isan'andro ny hoe inona ny lahara-pahamehana amin'izao firenena mitrosona amin'ny tany zao fa izay tsy niteh mihitsy hoe tsy ilaina ny fampandroana mifanohatra amin'izany ny teo alohazany navita fampandroana lavitra ary raha jerevana ny atao de croissance ny économie erytsika amin'izao fotoana zao efa nitondra marikdrefy tamin'izany ary efa nitondra taremarika tamin'izany ny solombavim-bahoaka izay tsara toerana ary mbola mitaky azy ny fifanatrehana mivantana amin'ny mpanatanteraka indrindra fa ny ministre ny fitantanam-bola mitaky mivantana mihitsy azy ataon'io visioconférence io fa iza manaiky dia iza tsy manaiky ary maninona nitsekena fifanatrehana mivantana nefa efa tafiditra eto amintsika ny vaksiny ary zay manentana anareo ministre rehetra manaova vaksiny mba afaka mifanatrika amin'ny solombavim-bahoaka farafatsy ny solombavim-bahoaka mpanohatra satria ny solombavim-bahoaka mpanohatra dia efa vita vaksiny tsy matahotra tsony ny aretina fa na izany azy ajaina ny elanelana raha metra ny geste barrière dia manondro toerana misy satria misy mivahaolana fa tsy hoe mitempotolo fotsiny hoe andao hifanatrika dia amina hôtely nanaovana CTC no atao fa misy hôtely malalaka ngeza be eto CCI vato na mbola elanelana 10 metatra aza mbola atonona fa maninona isika ny tsy manaiky an'izay aora itsikitsika tsy mandidihy foana fa aora ary aza de lotona foana ny mpanohatra mba fiangaviana aza de lotona foana ny mpanohatra hoe miezaky ny sintona an'le firenena idina hony sao de mba ny mifanohatra amin'izany sao de mba ny mifanohatra amin'izany ny tena hoe eritreretin'ny mpanohatra atao sy ny tanjona raha ny zavatra resahany eto dia mikritika ny tsy vita sy ny tsy fetezana fa tsy mbola nisy ny teny misy eto hoe tena ratsy be kosa ranga le terrain tena mafolaka ranga io terrain tsisy ny teny an'izany teto fa miainga amin'ny zavatra resahana tsy tanteraka amin'ny fotoana omena na hoe tsy nisy mihitsy miainga any amin'ny fahorinim-bahoaka noho ny ateraky ny tsy fahasalamana izay tsy nahitana taratra n'le mesure d'accompagnement tokony ho azo ao anatiny le ny fanampiana rehetra reny izany no ndresahana teto raha miresaka menaka 7 litre ve de hoe miantsy ady raha miresaka mpianatra voatifitra noho ny fitakin'ny zoany ve de hoe manan-krontana raha miresaka mimpandrarano ny université mitaky ny karamany ary ny tena olana mampanantena isika fanao fampandrosoana miezinezina kanefa nitrosan'le mpianatra aza tsy voaloha mampanantena isika fanao kianja manara-pianatra isiky ny reny voaparitany karama mimpandrarano ny fampianarana aza tsy voaloha zava-baovao ve zany zavatra tsy fantatra ve zany alohan'ny hitantanana n'le firenena zavatra mbola vao nampidirina teto ve zany sa hoe tonga ho azy ohatra ny covid-19 zany vola mpianatra zany izay no mampametra-panontaniana hoe alohan'ny hitondra le firenena ve tsy fantatra hoe misy an'izany atao hoe bourse misy an'izany atao hoe karaman'ny mpandrarany université misy an'izany atao hoe mpiandraikitry ny fahasalamana na dokotera na nyreo aidsoignant sy ny zay mpisetra rehetra ao tsy fantatra ve misy an'izany jirama zany sa hoe vo ianareo mitondra vo nafantatra an'izany atao hoe délestage tsy fantatra ve mifisiany zany hoe mpampianatra framina fa amin'izao fotoana zao azagaga isika ary zay mahatonga ny mpanohatra mia maro anaporofona zany ny sitarafana ny hoe fandehanan'le firenena makany amin'ny tokony izy fahataterana n'ilay vinana zay napetrany ny fipotrana mpanohatra isan-karazany isa tokony mato mipotra tsy kelikely ary mia maro ny fanoeran'izany dia tokony kibo ny tsara tena ny mpitantana ny raharam-pirenena mandeha ve jese ialany sy ny fa ao anatin'ny tena hoe fiakarana lay ady hevitra mihitsy moa no manao le atao ny jirama
izay mbola isaorana azy ireo hatramin'izao. Isaorana anareo ary toy izy fa mety, toy izy fa tsara. Asio foana ny délestage. Ny fijoroan'ny mpanohitra hoy izy aty eo. Rehefa io nitatsika fa me mahazo faka ary mia maro aza amin'izao fotoan'izao, dia anareo no tokony andrefy ny tenanareo fa tsy anenjika be fahatan'ny mpanohitra ary mampime ao anatiny any anatina kabary ofisialy. Dia ny tenin'ny mpanohitra ary ny tenin'ny Miara Manonja no mahazo laka kokoa ao. Mahazo vahana mihitsy ary ezahana valiana any anatina kabary ofisialy. Fa raha manako-tenenina amin'ny Miara Manonja ianareo ka dia tokony porofonareo amin'ny asa atao izy. Ary ny vahoaka mihitsy ary amin'izay fotoan'izay ny teny amin'ny Miara Manonja tokony efa tapitra ny fandarana Miara Manonja satria efa mba tena voarainay ilay karama farany ambany 200,000 ariary. Efa tena mba mety ny fiainanay. Efa tena mba mandry fahalemana ny aty aminay. Ary mpampianatra aty aminay mandray vola daholo dia mandeha tsara ny fizotran'ny fampianarana. Ary mpiseratra ao anatin'ny fahasalamana izy efa milamina daholo. Efa vita ny fiahinan'ny ara-tsosialy izany aza miteny intsony nareo Miara Manonja. Dia hipetraka izay, hijanona izay. Fa raha ny zava-misy androany, ny gazety rehetra sanandro dia mba angony ambony latabatra ny gazety dia jerevy daholo. Ny lohatenin'ny gazety mivoaka isanandro. Zay moa nefa nyteneako teto raha ho entanina angamba ny olona hitondra ny fijaliany sy ny fiatraikany zavatra ny tsy fitezan'ny fitantanana na dia jirama io fotsiny azy hoe mba mivoa daholo ianareo sy mba fanahana sy mba fitaovana ny fiatraikany anatin'ny fiainanareo satria misy olona miaina ary mivelona mihitsy amina miankindoha amina jirama zany. Mba andamana tenenareo mba mivoa daholo manamy tenena daholo. Ahitanareo hoe mety ve zany fitantanana ny jirama zany. Ny olona mikaikaiky amin'ny vitsoloka izay lazainareo fa voafe io. Efa nitondrahana fanazavana teto moa io, mahakasika an'io. Hoe tamin'ny fotoana iny no tokony nidina ary tamin'ny fotoana iny no tonga amin'io vidiny amin'izao io. Dia tsy ho zakanareo ngamba raha izany no tonga ny hoe hivoaka ny olona karetiny hoe tena tafahoatra ny mety. Fa hatreto aloha mbola Miara Manonja no miteny ary Miara Manonja no mampatsiasy mampafantatra. Ary miezaka mijoro amin'izay fahamarinana izay ny hoe mba tsy sotsarain'ny tantara. Dia andao antsika hiala nenina. Fa ny zava-doza izay tsy takatry ny eritreritra moa ho andreny zandry kely hoe mpianatra masamy joro ary hoe mikaikaiky no fisiany izay le hoe tsy fahatongava ny vatsom-pianarany ara-potoana izay. Dia indrisy amoizana ain'olona ary tsy maninday tsy oliary ihany voamaly ihany koa ny tao fianaratsoa. Dia omenareo tsiny ilay zanaka malagasy hoe aza manaka-ndalana aza mandorompony hoe aza mitaky alamindamina ohatr'izay fotsiny. Alamindamina miezaka ny miteny fotsiny le tompona ndraiky teo hoe aza mitaky nareo fa manahirana ary manakorontana. Mba zakanareo ve izany raha zanakareo. Saingy ny olana moa le teneniko tetsy aloha hoe zanaky ny zanaky ny mpanambola sy ny mpitantana firenena nge any a France, any a Maurice, farany tsy afaka etsy Afrika. Fa le zanaka malagasy zay tena mitongo voaomana ary miezaka mba miala ao anatin'izay fahantrana izay dia mandranto fianarana tsy tonga ara-potoana any aminy na dia nampanantenana azy. Ny olana ao anatiny nampanantenana ary nomena toky fa omena carte bancaire ary hiditra amin'ny digitalisation, omena wifi, omena WC, alefa ho tonga ara-potoana izay vatsom-pianarana izay. Fa rehefa tsy tonga lisy ary nitambatra 5 volana tao aoriana le fampanantenana dia nitambatra 5 volana. Izay le ndresana tetiny hoe tsy fahaizana mitsinjo ny vody andro merika izay. Dia rehefa midona ilay izy rehefa maneho ny alahelo n'ilay mpianatra,
rehefa maneho ny atezerana na akoatra ny voasambotra satria nisy voasambotra tao amin'ny tao fianaratsoa ny ao amin'ny dexa zany nisy anakiroa voasambotra raha ny vaovao hitantsika anaty réseaux sociaux any dia akoatra ny fisamborana zany a dia zay le mitividanitra mahafaty zay dia ny lacrymogène moa zany efa mangony fotsiny nitivitra mahafaty zany ny sakafo a dia ny fisamborana ny tsindrin-tsakafo a dia ny lacrymogène ny jus sotroina ao anatiny fa na lacrymogène omeny andreny zanakitsika reny azy reny zandritsika reny azy mbola hiteraka aretin-dozy reny atsoatsy satria hiataky any anaty poumony aoka tsy homoditsika tsity zany tsy hoe tsy maty izy fa voky lacrymogène fotsiny fa misy fiatraikany ara-pahasalamana ny gaz lacrymogène dia mba raro ny ve zany dia mba intsy ny ve zany dia mba mendrika ve zany amin'izao fiainana efa tena hoe mangidy fiainana efa tena tsy hitanao tsony zay ho ale tsy hitanao tsony zay fomba hitenenana azy fa raha ohatra ka hoe atambatra ny hoe ny atezerana sy ny alahelo sy ny akeviana dia tsy miteny satria tsy zavatra malazana zany tena aloha tonga dia tsy miteny petraka any an-trano fotsiny dia mandinika eo an-trano fa saingy mieritreritra ianao tompona ndraikitra ary mieritreritra ianao fa mafy mahazo n'ilay pretanonazana dia aleonao aloha miala nenina any ary tsy mahakivy tsy mahaketraka ninninona zany fandraborabiana ninninona fanesosona ninninona fandranitana iresaka kely amin'izay fandranitana zay ary tena tsy rary ntsony mihitsy tsy haiko hitany namana teknisiana ao anaty réseaux sociaux le izy fa mba rary ny ve sarina solom-bavambahoaka mpisolo vavy dia alika nataonareo tapany ambany dia ny lohany ny eo ambony maitranatra zafy manatsoa mialatsiny zoko vavy be ajaina ianareo mampanira compte faiky amin'izany ary za te teny amin'ny namana solom-bavim-baoaka mahasolom-bavim-baoaka azy ny resahako eto tsy mety aminay le vahoaka ny fidy an'izany solom-bavim-baoaka zany tsy mety aminay ny hoe vatana alika nataonao vatana dia lohan'olombelona nataona ary andrasana fandraisana ndraikitry ny olona miady amin'izany fa tena tafa ohatry ny mety kosa tena tsy rary mihitsy koa ary izy moa nandray fa ohatra ny efa toetra tsy mahagaga raha ohatra ka ny fanenjehana efa niatra tamin'izy menada solom-bavim-bahoaka ny hoe rehefa hitantsika iny an-dalana dia tohay mivato fa inona ny fipetraka sy ny fitondram-panjakana izay tena zosy lalàna akoatra amin'ny mahasolom-bavim-baoaka azy hoe manana droit mihitsy hanao tatitra sy hanakihana mampanohitra azy fa zany ny zavatra misy androany ary be dehibe moa zany ny zavatra angatahana fanazavana be dehibe ny angatahana fitsarana marina tsy mitanila fa tsy izany ihany voamaly ny solom-bavim-baoaka fidelina razava-piara sy solom-bavim-baoaka maitrandra zafy manatsoa ny hoe hoentiny eto ary hotansainy eto ary angatahana fanazavana manompoky ny androany ny dossier rehetra mahakasika ny aya tsy havanana mahakasika ny hoe famaninona ny misy mizana tsindrinila le deux poids de mesure maninona rehefa raha-pitsarana avatsy amin'ny ankilany dia aingana be ao anatin'ny 24 heures ary na esana alina azy voaka eo ny ihany ny didy fa maninona rehefa misy manana didy na dia efa mandresy azy any an-daniny tafavadika vetivety io rehefa manana fahefana sy manam-bola loatra ny etsy amin'ny taninanandrano maninona rehefa misy tompona ndraikitra manana dossier ny tansaina teto a mivoaka mahadidy io ary ny sasany nefany tsy hafa direct
manonja le tompo-pahefana farany dia ny vahoaka malagasy ary zay tompoko no mahatonga nay saro-piaro amin'ny sosialim-bahoaka satria fantatray fa tsy nirendrarendra hita ivelany amin'izao fotoana izao ny fahampantroana zay tsy ho takatray vahoaka malagasy majinika akory na nihiditra ao azy na ny fampitaovanay ny tenanay raha mividy godasina 60,000 rary ny farany ambany hanaovana baolina fa miteny amintsika fa ny volam-bahoaka farany ambany miditra ao amin'ny fiainany andavanandro dia tsy mihoatra ny ray alina ariary ino no ivelomana isan'andro ary betsaka no miaina ao anatin'izany betsaka no miaina ao anatin'izany mandehana eto amin'ireny voaparitany natananarivo fotsiny dia mba tetezo ny tsihana rehetra dia dinio kely le entana amidin'le olona eny amoron-dalana raha ohatra ka mavitrika ny olo ireny hoe andeha apiditra an'izany eny ao anatina club na football anankiray amin'ny kanja manara-penitra mirentirety tena mahafinaritra io mba manaova sondage amin'izao fotoana izao ny indrindra fa tao arin'iny covid-19 izay hialokalofanareo iny fa ny firenena malagasy ny loza voajanahary tsy vita ny covid-19 ihany fa eto amintsika nge matetika misy cyclone nisy ataony dia raha olona hitondra firenena efa mahafantatra hoe tsy maintsy misy ange zany cyclone zany dia raha nay ny anticipe anao dia nahafantatra misy nametraka ny atao hoe filet de sécurité fa akoatra mbola nisy fanampiana teto dia rehefa mahantra le vahoaka malagasy androany dia ozy ianao hoe raha ny mpanohitra zany ny teo dia nizara vary sy loka izy ny olona ao anatin'izany rehetra teneniko zany mialatsy fa mahatsiaro tena hoe manana vahoaka ny tena raha ohatra ka miresaka ny sosialim-bahoaka sy miamy vantana ary mitondra ny tenin'izy ireo raisina mpanetretena sy ampitiavana fa raha ny tompona ndraikitra sasatsasany koa nge am'le faritra hiatraka any zavatra resantsika zany dia misy ihany koa no miraitsy kombakomba satria miara misaika amin'ny antsony député fidèle miara-minana ary miara migoka mivokana ao anatiny bajerevy reny sehampiarina ao anatiny hoe fitrandrana reny akibony-tany tompona ndraikitra ao anatiny mihitsy miezaka manao tsindrio falavo ho an'le vahoaka majinika zay mieritreritra fa tokony izy ny sitraka an'io raha ohatra ka tena tiatandrazana tokony ny arifanina ny hoe fiarovana ny ainy mampiditra ao anatin'ny fitrandrana ara-dalàna no tokony atao fa ny mifanohatra amin'izany tety mibesahndry ary manapatra fahefana ka manao tsinitsinina mihitsy na dia efa misy aza karazana hoe organisation na hoe rindran-damina ataon'ireny mpitrandraka ireny nampisehatra zavatra hafa hoe mba misy ao anatina association kely na hoe misy vondrona fotony kely fa rehefa tonga any ny besandry rehefa tonga any ny tompo-pahefana rehefa tonga any ny be voninahitra dia anazy tanteraka io ary ianao mangina makasisiny fa rehefa tonga ny fifandonana zay vao hoe aleo fajerena dia hitantsika marina ny zavatra nisy tatoato rehefa misy foana ny fifandonana izay vao mipotra ny manam-pahaizana sy ny manam-pahendrena hoe aloha alamina aloha fa jerevana momba an'io fa taiza ianao talohan'izay nga tsy mba azony jerevana meloha zany ka rehefa nandilana nafatesan'olona nefa samaritaka amin'ny prêtre-ndrazana izay vao tonga ny tompona ndraikitra ny vatsym-pianarana eo afantatra zao fa fandohisa taona io fa rehefa nafatesana mpianatra nafatesan'olona satria mbola mipetraka moa fantanina am'izay hoe mpianatra isa tsy mpianatra fa n'olo letsiky ny mpianatra aloha no nahafaty an'iny zay vao miteny ny tompona ndraiky hoe andraso vovahana hatramin'ny fito volana mihitsy io nefa le 10 volana teo za tsy voaloha dia ampanantenany andraso fa le 10 volana mihitsy no aloha dia aiza ho aiza am'izay le andraso fa le 7 volana aloha zay ilay ny kabarina teo alohany hoe andraso fa anloha carte bancaire isika
ohatrany nanjavina azy nge zany le digitalisation raha ohatra ka iny fampanantenana fantelony sa fampirin'le hoe andraso hovana tamin'ny fito volana misy zavatra tsy mazava misy zavatra manjavozavo ato anatin'ity tatitry ny lehibe ny gouvernement ty moa tansainy ato daholo nitosika famena nitosika tsinjo nitosika tsy haiko tsony ina daholo le tosika fa raha mahakasika an'izay tosika zay fotsiny no ametrahana fanontaniana hoe aiza le carnet biométrique ahafahana mamantatra hoe izy daholo ny nazo fa raha manontany ny carte tsika zay mbola mahabe olana hatramin'izao io be dia be ny tsy nisitraka an'izany ary be dia be ny mahatsiaro tena voailikiliky amin'izay tsy fitoviana fahazahoana fanampiana izay dia hitantsika nataony mpanakanto reny hoe izay anisan'le voailika tao anatiny satria nisy tokoa ny artiste natsony fa ny artiste le mahay misolelaka sy ny artiste manakaikikaiky ny fitantanana ary ny remboursena mihitsy ny tansaina hatramin'le montant le vola 40 millions de FMG dia hitantsika ihany koa ny aminy hoe fisitrahan'ny commune isa tokony ny hoe fanampiana avy any amin'ny fanjakana izy amin'ny mahazo tombon-dahany dia iza no mikakaiky ao anatin'izany ary mbola misy azy hatramin'izao commune miady mafiny amin'ny tsy mibentanana lany fa ity hatramin'izao mbola misy an'izany hitantsika eo amin'ny fokontany apefloam-bodirano io miala va misy président mpokotany pio ao président mpokotany ianao androany dia misy samaritaka mivoaka hoe tsy ekenay io farafaratsy na sy fividianana izany zany hitarahafantsika daholo an'ilay hoe mitady isavoritaka mba tsy teneniko hoe efa misavoritaka efa miatra mitolana mihitsy ny fifanjevony izany tenentsika hoe ny fiainan'ny voaka malagasy zany ary tsy hitany tsony zay marigre fiandrefesany azy tsy hitany tsony zay lalakombana ny lalaka lehany mihitsy mbetika izy tohatra ny hoe mahafatony le vaksiny mbetika izy toy ka ny président valomanana azy nanao mbetika izy toy ny ka to afaka mandehana andafy mahatonga afaka makany vita vaksiny zany dia ka ny afina ve zany sa natao malalaka iza zany no alain'ny taratra eto iza no alain'ny tahaka eto fantaniana mipetraka zany ako tsara andrenesantsika valiny fa amin'ny fotoana kosa ny andrenesantsika zany valy teny zany dia marina mihitsy ny teny namana tetiny hoe fialatsiny faobe fialatsiny amin'ny voaka malagasy mihitsy ny hoe raha nyteny an'ity zahay teto nefa nataonay mifanohatra amin'iny mila fanazavana zany raha nampanantena an'ity zahay teto nefa ny hatramin'izao l izy dia ozy maître olala zay ny hoe mialatsiny amin'ny manona ny anarany satria zay ny ahafantarantsika azy ary matoa izy mahasamy teny amin'ny ainao manjery tia no henony voaka malagasy rehetra indrindra fa mitondra fanjakana ny hoe ny hatramin'izao ngeka tohatra mbola fampanantenana no be dia be tohatra mbola fitondrana n'iny makety tsara tareny ny be dia be fa mantany tena na izy tenany azy na izy mpisolo vava azy ny hoe falara-pahamiana ve zany amin'izao fotoana izao fa tena zay ve filana ary zay ve ny réalité tokony apetraka na hoe iainana amin'izao fotoana izao be dia be moa isika nefa manisy adihevitra ary isika mihitsy no mamaly an'izany fanontaniana izany raha any anatiny hoe fifandraisantsika anaty tambazotra na ny hoe message elefanareo dia ianareo mihitsy mamaly hoe tohatra ny tsy izany na ihany koa misy mamaly ty efa mba andala-panaovana tsy maninona izany tsika eto tsy mezaka ny andainga mihitsy fa zavatra mihitsy no resantsika
aloha hoe ankahirezana atsika ary ialana tsiny moa satria misy mitondra fanamarinina reo no hoe azafady misy mitondra fanamarinana no hoe indraindray le zavatra ifampiresahana efa tafahoatra ny mety ary ianareo no miteny hoe ndraindray le izy zay tena mampimetsono izy ianareo satria mahita moa zany nareo amin'le isika moa eto mezaka ny hoe miaina ao anatin'le zavatra tiany fampiresahana dia ndraindray le izy misy mampimety ndraindray zay tafamie ialana tsiny aminareo le satria nareo tena hitanay mihitsy zany hoe tena iainanareo amin'ny fotokola izy io zany hoe zavatra efa matezitra zany efa mampalahelo zany dia nareo mbola me ihany ao anatin'le fandarana tsy izay mihitsy le izy fa tianay ho tsapanareo mihitsy koa ilay fandrabirabiana tianay ho tsapanareo ihany koa ilay hoe misy zavatra tena tsy takatry ny sainao mihitsy zany le zavatra mitranka misy zavatra hoe tena tsy araky ny nanapozana azy zay ny tena malaza azy hoe tsy araky ny nanapozana azy dia mivadika mampime vadika tena ndraindray zay tena mila tapatsinay mihitsy amin'ny fisehoan'le zavatra fa kosa tena marina le tenanareo hoe raha le zavatra miseho ange dia tena efa tena mampatezitra ary manahirana mampalahelo moa zany fa kosa ny miara manonja tsy hitariky anareo ho any amin'ny fahatezerana na miteny hoe mitezera faza manota fiarahamonina tiatsika irindra ary isika manome fampitahana hoe raha teto ihany no nitondra dia jereo niarika retsika raha teto ihany no nitondra dia jereo niarika retsika raha teto ihany no nitondra dia jereo arika retsika andrefesanareo zany le zavatra resahana eto dia andrefesanareo koa le zavatra resahany le resahana eto zay ny tena tanjona matetika izay mitondra proof ary mitondra document ohatran'ity be dia be tambony latabatra ity mba hahafahanareo hoe raha ity zao ohatra tsy zako ny tenan'le andala teny ato anatiny fa tatitra ity ary tatitra mifandraika ave amin'le olona ny kabary tompona andraikitra samy tompona andraikitra nefa no miteny ao hoe ato izy mametraka lara-pahamena sosialim-bahoaka noho nateraky ny aretina covid-19 fa tsy misy mamaly mipanohitra hoe raha ny mpanohitra zany osy mitondra teo dia mizara vary sy loaka zany hoe apetra ny tsolara-pahamena ilay sosialim-bahoaka fa ny asa ny fampantroana zay ireravana ary anaovana fitokanana atoato mba hahafahana miseho no toy ny aseho kokoa izay tsy indrina mihitsy fa izay tsy manohatra ny fampantroana tianareo apetraka izany fa ny apetraka eo dia hoe lara-pahamena ve satria ny voaka mbola mipetraka ao anatin'le hoe aleo maty rapitso toy izay maty androany raha maty rapitso izy mety mbola afaka mihoatra mety mbola afaka itsapo tena ny androany fa raha ny maty androany kosa efa tena efa tafahoatra ny mety tafahoatra ny mety satria tsy izay ny zavatra andrasana na reto moa mbola azoko tenenina hoe samy manana ny fampandrosoana tiana eritreretina fa raha ny statistika eny hoe valopolo ny tatsa dia nefa le valopolo ny tatsa lazaina fa tatsaza tsy mihinan-kanina io efa mitarainy amin'ny kaikaiky io ny voaka malagasy valopolo le voaka majinga andresaka eto ilay mitanisan'ny tsy fandripalemana mbola tafitra ao anaty sosialim-bahoaka zany tompoko ilay voaka majinka mbola tsy tonga ara-dalàna ny vatsom-pianarany andratoviny fianarana fahalalana ao anatin'ny sosialim-bahoaka zany tompoko ny voaka malagasy mbola mia ihany ierovantena rapitso hoe anao vaksiny satsy anao vaksiny sosialim-bahoaka zany tompoko dia raha zany tsy vita nefa eto misy building tsara tare le voaka miditra ao aminy zany sady nona maloto tsy mekany satria ny sosialim-bahoaka tsinona tsy lara-pahamehana mifanentana ve zany mifanindran-dalana ve zany mezaka foana moa ny tena ho tony ary mezaka foana ny hoe ampanajana sy ampitiavana no ifampiresahana ho antsika voaka malagasy
manerana ny nosy na dia misy aza ireo azo atao hoe tsy voalaza ny eritreritra moa le tiana tenena amindren'olona ireny le niteneniko teny hoe manalika olona mampitovy ny olona amin'ny alika mihitsy. raha manam-potoana ho asehonay le vidéo dia isika no mitsara hoe zany le toe-tsaina entina anambanina. Isika tsina dia nametraka foana ny hoe ny hevitra no miady ary mpitondra tena mahay mihaino azy ary mpitondra tena mametraka an'izany hoe tany mandalina ny demokrasia zany. Raha olona mieritreritra ho ray aman-dreny zany ka misy manakena ao anatina hoe eritreretino antsiny ny diany dia tsy mba nampiasa olona na iray aza ka hanompo andrangitra ho tonga amin'ny hoe troam-bato ary sanatry mivava mampitovy olona amin'ny alika zany. Raha mba gasy reny manana fotom-pisainana gasy, manana n'ilay sotoavina mamalagasy ary mba farafaratsy ny anatra katesizy amin'ny antson'ny député fidèle dia tsy ho tonga amin'izany. Fa indrisy izay moa zany no hitanareo fa mety, izay moa zany no fantatrareo fa tena fambonitsaina aminareo, izay moa zany no tena hoe ifampitondrana eto. Fa aminay ilay izy tena tsy rariny kosa e, tena tsy mety kosa e, tena tsy takatry ny saina eritreretina mihitsy, tena tsy voambolana malaza azy. Fa nenay dia mipetraka foana amin'ny hoe Andriamanitra tsy andriny sasany andrasanay foana. Ary ny amarana koa ny teniko dia ny hoe manka hery ny ao amin'ny fitsarana, manka hery izay mbola olon-kendry eto amin'ny tany sy ny firenena mba hijoro sy handray andraikitra amin'ny lafin-javatra ohatran'izany, mba tsy ho voabaiko ary ianao mizaha tsindrinila foana ny hoe anka zay voabaiko na zay voatsindry na zay sanatry mivavo hoe zay na nisy namme vola engany tsy ho tonga amin'izany. Fa tena hijery mihitsy ny soiombonana, hijery mihitsy ilay hoe malagasy reny, tsy misy hafa miala eto amin'ity Madagasikara ity na iray azy. Ny tantara mipetraka eto foana, ny fitondrana zany mandalo zany ary tsy misy mahafantatra ny avoaka ny apitso. Raha ny voafalitra ny lam-panorenana dia 5 taona mandany filoham-pirenena, 5 taona. Ka raha ao anatin'ny 5 taona no anombana ny fiarahamonina, anombana ny maha-malagasy, anombana ny fihavanana, hiafara amin'izany zavatra resahako izay tena tsy tiako averina intsony, manahirana zany ary tsy takatry ny saina eritreretiny zany. Dia hipetraka eto amintsika foana ve zany ny fifandimbiasa toerana any an-tamora sy an-tsefa? Hipetraka eto amintsika foana ve zany ny fifandimbiasa toerany fankalana sy lokony anina sy lokony anina? Fa tsy afaka ny fampijery mihitsy ny hoe ny mahasoa ny vahoaka enina amby 20 tapitrisa zay ny matimatesina ary zay nanaovanao fianianana mihitsy ny hoe ity lay projet de société ako hitondrako ny firenena. Fa rehefa tonga eo ngenao ka tsy tanteraka lay izy dia zay ny asa mpanohitra, mitsikera ary mitanisan'izany. Fa rehefa ny mpanohitra ny resahanao fa valo-pirenena, rehefa ny mpanohitra ny resahanao fa mpanakorondana sy mpanonga-panjakana, efa mampieritreritra izy zay, efa mampanontany teny izy zay, fa efa makany amina resaka fitantanana jadona, fitondrana jadona, izay nanenjehanareo mafy mihitsy ny filoham-pirenena teo aloha marika valomanana. Satria ny fametrahany olona maizy azy, ny fanandratany olona maha-malagasy azy, ny fijerevany soa manokana ho andreo mpandrara malagasy nametrahany an'izany teto mba tsy hanjakazakany ireo mpisehatra vahiny, mba tsy hanjakazakany ireo vahiny isan-karazany manao tsinotsinona ny gasy eo, dia lazainareo fa mpanjakazaka izy ary nanao jadona izy tamin'izany fotoana izany. Fa ankehitriny izy manao jadona
iza mba orinasa gasy nomenareo sehatra ifaniana amin'ireo orinasa gasy reo fa ny orinasa gasy eto amintsika azy maty fahity. Ny mpandrara malagasy amin'ny lavanilona ny ohatra velona omeko fa inona ny lokaloka mihetsika tamin'ireny, inona ny fampanentana natao an'ireny, fa androany inona ny zavatra misy. Satria ozy nareo tsy lahara-pahamena ny sosialim-bahoaka dia azagaga raha mananika ny ray alina ny vidy menaka ray litatra, 700 ny vidiny atody ray, 3,000 mahery ny vidiny vary ray kilao. Satria tsy lahara-pahamena ny sosialy. Fa aza zany hoe tonga dia manidina ilay klasy ambany fara-manitra aty amin'ny tsy mihinan-kanina aty, tonga dia manidina mahatakatra appartemana ho faina 15 millions d'ariary isam-bolana. Zany ve ny zavatra marina? Zany ve ny zavatra tokony hisy ary réel ve zany? Dia manahirana ny saina. Ny ao amin'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo isan'andro ary ny mahagaga amin'izy ity maître anitra zafy manatsoa sady miarabanao tonga soa, tsy ilay fanjakana folo be ihany no ahitantsika olana, fa na dia mpitantana ny tanàna Antananarivo kapitala ngeza be ty, komina ato anatin'ny kapitala dia hitantsika io olana io mbola mahasampy tany ina voafeny fanadiovana ny tanàna, mbola mahasampy teny ina tena mandeha amin'ny tokony ho izy ny fa maro nge ny lalany eto Antananarivo zany tena ohatra mampieritreritra hoe mandeha any amin'ny areny 44 any amin'ny misy ny namana député fidèle. Fa zay moa zany no hitandrareo mahasoa azy ny androany ny manenjika amin'ny mpanohatra, izay no mbola voizina hatramin'ny androany hoe mandainga amin'ny mpanohatra, hatramin'ny androany hoe mpandainga amin'ny mpanohatra, miteny telefona amin'ny mpanohatra. Manahirana. Ametrahako ny mandrapitafa mandrapiresaka amintsika mpanaraka ny Miara Manonja ialana tsiny ho anareo izay somary hoe maheno ny feo an-tena androany ohatra somary ny akatrakatra azo tsy takatry ny saina eritreretina ary hoe malahelo ihany ny fon'ny tena amin'ny mahamalagasy, malahelo ihany ny fon'ny tena amin'ny hoe izay mba kely takatry ny tena ny anarana tena ampianarana atao mifandiso be ny ihany amin'ny lafin-javatra rehetra, amin'ny fieritreretana ny tena hoe toa mba misy olona olon-kendreny eto, toa mba misy olona eritreretina ho manam-pahaizana ihany eto, ary ny loza misy olona napetraky ny lalàna ho ray aman-dreny, misy olona napetraky ny lalàna hitantana firenena, kanefa ny zavatra misy dia misy isan'andronandro maître anitra zafy manatsoina hoe indao sy ny fahafatesana mihitsy noho ny hoe fizakana ny tseranena ao anatin'izay fiarahamonina malagasy izay. Isika moa eto mametraka foana n'ilay azo atao hoe fahendren-drazana ny hoe aloha veritsika alakalam-bola tsy hoe veritsika alakalam-pihavanana, mametraka ny sotoavana mamalagasy ihany koa ny amin'ny fanajana ireny asina maha-olona, ny hoe ny asin'ny tany ny tsirairay avy ary tsy fanozinona, tsy fanambany eto, sanatria mivava mihitsy ny piraitan-drazana amintsika mantsy amin'izao nefa resy lahatra mitsokombakomba amin'ny vahiny amin'izay hoe fanambaniny izay. Andrasana moa atoato ny hoe valikavatra na ny fandraisana ndraikitry ny mpitondra vanjakana ny amin'ny ronosy manodidina izay efa tena hoe ambanina mihitsy isika ao anatiny, satria hoe tamin'ny fotoan'andro nisy fotoana hoe nanangana commission na miady amin'izany nosy manodidina zany karazana fanambanina atsika zany hoe inona moa zay ianareo ka ianareo aza tsy tia ny tanindrazanareo, ianareo aza mifamonao, ianareo aza tsy mifampitsinjao, ianareo aza tsy mifampijereo. Mankasitraka mankatelina ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Miara Manonja omeko ny maître anitra zafy manatsoa ny fitenenana. Dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandarana Miara Manonja izao, ary isorana ny namana Erika izay nitondra ny faneo-kevitra izay nentiny teo nahafinaritra na lianantsika, sorana ihany koa ny namana député Alain izay fanavitany anjarany ihany koa. Ny
teny voalohany eto tena marina namana irika fa niakatrakatra amin'ny feonao teo niakatrakatra satria misy zavatra mampiakatra amin'ny feo ary mampanonja be rehefa misy zavatra manahirana toy izay no miara manonja antsika e ary izay fanehoanan'izay hevitra sy ny fiovan'ny intonation na ny feo zay no ahafantarana fa misy zavatra misy raha ao zay ary misy zavatra tsy zaka ao misy zavatra tiana pitaina ao anatin'izay ao anatin'izany rehetra zany dia mbola manantitra ny kopakopatanana ao antsika rehetra zay manaraka zao fandarana miara manonja zao marobe ianareo no miantso manontany misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia ovalitsika araky ny zay azo valiana aloha zany ny zavatra resantsika eto rehefa aveo kanefa dia mbola manantitra ihany koa ny fiaraha-miory ho an'ireo avan'izay lavo ny aretina covid-19 mbola misy dia misy tokoa ny lavin'izany zany aretina zany ary tena mbola mamely amin'izay lafin'izay zay marary ny marary moa zany dia mbola misy marary ihany foana ary mbola ampaherezana foana mena ny fampaherezana teny mampahery foana reny olona rehetra zay mitsabo tena sy tsabon'ny fianakaviany ireny ao anatin'izany koa tsika tsy mitsahatra midera sy mankalaza ny tompo misaotra anazy satria mbola nomeny fahasalamana mbola afaka manao an'izao fandaran'izao ary mbola matratra n'izany andro vaovao zany ihany koa dia efa fahasoavana lehibe zany ary tena isaorantsika anazy tanteraka satria maro ny maniry zany mba atratra masoandro vaovao zany andro vaovao zany kanefa moa zany dia lavo na ny aretina na noho ny zavatra hafa ihany koa zany fa dia tapitra ny andron'ireny olona reny zay no fandarana zay ataony ny tompo andriamanitsika maromaro ny zavatra tiana horesahana zao ny zavatra anankiray voalohany zay manahirana antsika zay miteraka resabe na polémika zany moa zany dia resaka vaksiny dia eo ihany koa ny resaka hoe fandefasana fandosirany raika vavy manana fera ao amin'ny ampac mikasika ny aferana SMMC ny tale anseraserany fiadinan'ny repoblika teo aloha resantsika zavatra hafa ihany koa tsy dia angamba nandanitsika fotoana loatra le filoham-pirenena lasa nanatrika an'izay raharam-pianakaviany any fa ny zavatra mitranga amin'ny akapobeny moa zany tena resantsika raha ny tokony ho izy tokony resaka mikasika an'ireo tatitra zay ataon'ireo ministra mifandimby ao amin'ny antemeram-pirenena ireo tsika kanefa afaka miandry kely aloha zany tsy mampaninina fa ny manitikitika ansaitsika amin'izao fotoana zao dia ny resaka vaksiny eto moa ny tenako moa zany dia amin'ny teny hoe anisan'le nanao an'le vaksiny tsika eto amin'ny fandarana miara manonja ary hatramitsika amin'ny teny izao zany androany herinandro androany ny tenako manokana dia tsy maninona vita le vaksiny ary zay varesaka vaksiny zay no manitikitika ansaitsika rehetra satria omaly dia nisy ny fanambarana tao anatin'ny page Facebook ny ambassade de France zay laza ny tanisa moa zany fa hoe ny olona zay afaka mandeha any France dia olona vita vaksiny dia ny tanisainy daholo ny vaksiny rehetra ny tafiditra ao anatin'izany AstraZeneca fa nisy fanamarina aveo hoe ny Covishield dia tsy anisan'le tafiditra ao anatin'le lista ny fanontaniana mipetraka voalohany aloha anatin'izay dia hoe inona no atao hoe AstraZeneca inona no atao hoe Covishield averintsika eto le izy satria hatrany ampendohana hatrany amin'ny mbola nampisalasala mbola samy nandinika samy jerany iny resaka vaksiny sisa iny ny rehetra dia nanontany foana hoe ahoana tsara moa mikasika an'ity vaksiny ity ahoana no misy any Madagasikara ahoana ny vaksiny misy any Madagasikara ahoana nyzao eto zany dia tsara marina voalohany aloha zany fa ny vaksiny rehetra eran-tany na inona izy na Johnson et Johnson na Janssen na ny AstraZeneca na ny Moderna na ny Pfizer na ny zay rehetrarehetra vaksiny misy eto ambonin'ny tany hatreto dia tsy mbola misy vaksiny hoe tena efikasy 100% mbola andalan'ny mpanamboarana sy manatsara ny daholo ireo orinasa mpanamboatra vaksiny sy mpanamokatra vaksiny hatramintsika amin'ny teny zao ny dikan'izany dia tsy mbola misy afaka mihitsy mitompo teny fatratra fa tena hoe ny vaksiny zao no tena fanefitra farany tena faratapony sy farany tsara indrindra ho an'ny Madagasikara manokana dia satria noklasina ary tsy hoe noklasina fa zay ny toerana misy a Madagasikara dia firenena mahantra ary anisan'ny sahirana indrindra Madagasikara dia
tsy nampiseho fahavononana mihitsy koa ny fitondram-panjakana hoe manana fahafahana hividy vaksiny zay everiny fa mifanaraka amin'ny eritreran'ny mpitondra. Azavaiko tsara ny zavatra tiako tenenina. Ny mpitondra eto Madagasikara no manapa-kevitra hoe inona ny vaksiny mety sa tsy mety, mety na tsy mety ho an'ny vahoaka malagasy. Io tsy azo ny ailika na amin'iza fa nisy fotoantsika teto ny tabataba teto an'ity fandarana Miara Manonja ty ny teny fa maninona tsy ny fiadidinan'ny Repoblika na ny présidence no mitarika an'ilay fivoriana mikasika an'ilay resaka vaksiny fa maninona no mena ny fondation Akbarali io zavatra io. Fondation zany dia natao anampy hanao asa soa ary manampy. Zay no anjara ndraikitry ny fondation fa tsy anjara ny fondation kosa no miantso fivoriana ary mamoro ny tompona ndraiky mpanjakana ny faratapony mitondra eto amin'ity firenena ity. Teto Madagasikara moa dia samy hafa noho ny hafa tena hafa noho ny any ivelany any ny présidence ny République na ny farafaratsany tena farafaratsany dia ny ministry ny raraham-bahiny no nitarika an'izay fivoriana iantsona ny mpamatsy vola ny tompony maso vovahiny na ny solotena nyreny firaisan'ny fikambanam-be raisam-pirenena reny ny OMS ny UNICEF sy ny sisa fa rehefa défaillant ny état rehefa défaillant ny mpitondra rehefa tsy mavita ny asany dia ny olo-kafa no manao ny asany. Zay no anisana tabatabatsika teto amin'ity Miara Manonja ity. Zay voalohany zay. Ny faharoa nafantatra tsara fa nisy an'izany natao hoe mécanisme COVAX zay natao andreo firenena mahantra zay nafahana manafatra vaksiny mamaim-poana ho an'ny mponina ao anatin'ny firenena mahantra reny anisan'izany Madagasikara. Satria moa ny filoham-pirenena sy ny mpitondra fanjakana dia efa nampiseho fa tsy nazoto tamin'izany fanaovana vaksiny zany. Ary efa nampiseho mihitsy fa nisafidy ny CVO zay itsabony ny malagasy. Nefa tsika mahafantatra fa hatramintsika amin'ny teny androany nisy fikasana be dia be nataony ny filoham-pirenena hatramin'ny herintaona hoe nanao an'ilay CVO tambavy aloha dia avy eo indray dia niteny izy fa nanao CVO gélule lasa CVO plus ary mbola nisy nampiny ara tamin'ny fotoana reny tamin'ny fotoana tamin'ny herintaona reny hoe anao injection amin'ny alalan'ny CVO. Le tsindrona moatra amintsika amin'ny teny zao dia tsy vitany ary mino fa ny tompona andraikitra sy ny manam-pahaizana tamin'izany dia tsy nazoto tamin'izany fanaovana tsindrona resaka tsindrona CVO zany. Zay tsy fahazotony fitondram-panjakana sy ny fitavozavozany ny fitondram-panjakana zay tao anatin'izany fanafarana vaksiny no nisy fikambanana zay nitsangana ary nan'olo tena mihitsy hoe aleo anaovanay anazy rehefa tsy anao ny mpitondra dia efa nanomboka nanafatra nyreny vaksiny reny le fondation. Teo ankilan'izay nefa ny OMS misy an'izany solotena ny OMS eto Madagasikara misy solotena ny UNICEF ao anatin'ny Nations Unies manontolo moa zany ny rafitra rehetra ao anatin'ny Nations Unies ny OMS ny UNICEF ary tavitro anatin'izany daholo ny mpamatsy vola rehetra any ivelany any na ny Britanika zany na ny Amerikana zany na ny Frantsay na niza na iza samy tafiditra ao anatin'io mécanisme COVAX io daholo. Ny dikan'izany raha nisy ny fanafarana ny mécanisme nisy ny fanafarana vaksiny amin'ny alalan'io COVAX io dia tompona andraikitra voalohany ny mpitondra fanjakana satria izy no nanao ny procédure izy no nanoratra taratasy ary nanoratra ny anarana Madagasikara ho ampidirina ao anatin'izany mécanisme COVAX zany. Ny tiana tenena zany eto izao aza manilika ny anjara andraikitra reo mpitondra aza manilika ny anjara andraikitry ny fanjakana any amin'ny hafa mihitsy ianareo fa matoto nisy vaksiny COVAX tonga teto Madagasikara dia nisy déclenchement na nisy procédure zay nataony ny fitondrana malagasy nanoratra Madagasikara ao anatin'ny mécanisme COVAX io. Ary ny fanjakana no nanafatra vaksiny Covishield io ho an'ny malagasy. Aza ilika any amin'ny olona hafa intsony zavatra resahana eto fa misy malhonnêteté ny akoatran'izay. Tsisy afaka manafatra vaksiny eto Madagasikara fa tsy mifanjakana ary ho resahako mitoy an'izay mihitsy satria naka ny fanampy-baovao rehetra tany amin'ny OMS izahay nanafatra ny antso
tany amin'ny tompon'andraikitra rehetra zay ahafahana naka nanao recoupement sy nazo ny vaovao maropototra mikasika ny vaksiny amin'izao fotoana zao zay vao miakatra teto amin'ity studio ty ny tenanay ny tiana tenena ao anatin'izay zany de hoe nanafatra vaksiny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny mécanisme Covax Covishield ny tonga teto Madagasikara io no nitaterahany mécanisme Covax ho an'ny malagasy manontolo Covishield araka ny tenena teo zany de hoe AstraZeneca vita avy any Inde. Ny AstraZeneca io zany dia vaksiny vita avy any Angleterre, vita ny Anglisy io. Ny AstraZeneca Oxford io zany ny tena vaksiny tena original raha ohatra ka zay no matsotra anazy indrindra zay vita avy any Royaume-Uni, vita avy any amin'ny firenena Anglisy. Fa name licence kosa ny fini mpanao fanafody AstraZeneca, mpanao vaksiny AstraZeneca, name licence ny mpanao vaksiny avy any Inde nanao ny Covishield io. De io no nanovantsika resabe teto efa nisy fotoana maro hoe ny Covishield io vita avy any Inde générique ny AstraZeneca. Ny dikan'izany raha ny composant na ny zavatra anamboarana ny vaksiny io misy itovizany be, mety zavatra kely fotsiny mahasamihafa anazy. Ny mahasamihafa anazy moa zany de hoe firenena roa samihafa no manao anazy, ny ray vita avy any anakany Royaume-Uni, ny anankiray vita avy any Inde. De zay zavatra zay no tsara fantaritsika reto hoe rehefa nanafatra ny Covax ny firenena malagasy dia nanaiky soma tsara ny dirany Covishield teto Madagasikara. Ny magaga de zao naratsiny ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny kabary zay natao ny fanafody io na ny AstraZeneca na Covishield io naratsiny ary niteneniny mihitsy ary fa de hoe mahatonga fivanganany raha any anatin'ny lalandra io vaksiny io. Ny mpitondra teny ny gouvernement ihany koa de mbola nanaratsy an'io vaksiny zay nampidiry ny fanjakana eto ty. Ny dikan'izany raha ohatra ka fanjakana tena tompon'andraikitra dia voalohany indrindra rehefa fantatrareo fa tsy mety amin'ny malagasy ka tsy mety taminareo, tokony sakananareo tsy niditra teto Madagasikara ny vaksiny Covishield na AstraZeneca générique ny AstraZeneca. Zay no fandraisana andraikitra voalohany tokony ataony mpitondra fanjakana. Rehefa hitanareo fa tsy nety io de ntenenareo fotsiny hoe tsy mila ny vaksiny io zahay na tonga teto ary io ajanona misy fanapa-kevitra entitra de tsisy nanao vaksiny na iza na ny OMS ary tsy afaka manao vaksiny ny olona rehefa le firenena anankiray ao amin'le misy azy iny no miteny hoe tsy mila ny vaksiny io zahay fa ajanony io. Fa navelany mpitondra fanjakana niditra soma tsara ny vaksiny 250,000 doses na de tsy nitsenan'io ary izy na tsy nitsenan'io ary filoham-pirenena sy ny prime ministre fa nandefa ny solotenany amin'ny alalan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka nitsena ny vaksiny io nianaka tamin'ireo tompon'andraikitra sy ny mpamatsy vola rehetra ao anatin'io mécanisme Covax io. Ny dikan'izany ny cautionné ny fidiran'ny vaksiny teto Madagasikara io Covishield io ny fitondram-panjakana na inona zavatra tenenina zao mantsy misy olona tady hiala ilany amin'izao fotoana zao, misy olona tady ilany ny hiala ilany ary te hanao polémika politika amin'le resaka vaksiny. Efa trany ampendohana no efa nanao polémika tamin'io resaka vaksiny io mpitondra fanjakana efa samy nahita sika ary efa niteny izy fa tsy nazoto fa ny business ny amin'ny resaka CVO ny tiany natao. Ary efa tonga ny vaksiny io dia nisy tompona ndraiky mpanjakana teo, ministry ny fahasalamana teo, nisy ministra hafa teo, nisy ny talen'ny kabinetra ny filohan'ny republika, talen'ny kabinetra ny fiadidina ny republika ny amin'ny alalany madame Lova. Ny dikan'izany voasolotena ny présidence ny fiadidina ny republika ny tsena ny vaksiny io. Ny dikan'izany nanaiky an'izany ny fitondram-panjakana fa ny hitantsika fotsiny dia nampiseho izy fa marisarisa ary tsy mazoto anao vaksiny. Ary efa niteny misy moa ministry ny serasera hoe zay aloha mbola mandinika, mbola en observation, mbola mandinika aloha ary mbola tsy tokony anao, mbola tsy te hanao vaksiny izy moa zany nanaova blablabla sy ny sisa rehetrarehetra teo. Fa izao ny zavatra misy kosa de zao nampidirina ny vaksiny dia nareo miteny hoe ratsy io fa nareo miteny an'le vahoaka hoe mandehana manao vaksiny, manao fanentanana nareo any amin'ny télévision malagasy, manao fanentanana nareo any anatin'ny
tambajotra serasera manao fanentanana nareo anatin'ny RNM manao fanentanana nareo anaty telefonany tsy mitsahatra mahazo an'izany fa message zany hoe mandehana manao vaksiny fa fiarovana fanefitra sy ny sisa manentana ny olona fa nareo zany de mpitaribato vilambava ary mialatsiana hiteny amin'le zavatra teniko mihitsy ho ia hoe sanatry mivava ohatran'ny mpamosavy rehefa fantatrareo fa mahafatin'ny olona na mamon'ny olona manimina manimba ny fahasalaman'ny olona sanatry mivava le vaksiny dia mbola navelanareo niditra ary navelanareo nanao vaksiny najabaka reo daholo ny olona rehetra na ny tompona andraikitra mpanjakana na ny mpitandrony na ny mpiasa ny fahasalamana na mpitandro filamina fa ireo masovova iny rehetra antafiditra ao anatin'izany ny rafitra rehetra manomboka any amin'ny firenena mikambana ny PNUD Nations Unies sy ireo rafitra rehetra ao anatin'izany Nations Unies zany fa de gaga zany tsika androany omaly misy an'ireny fanambarana zay nataony avao amin'ny ambassade ny Frantsa iny ny tenako momaly de mbola nieritretra ho ia hoe compte fake ve io sa zavatra marina sa tsy marina ve io satria misy fanambarana hafa ndray zay hoe lazaina fa nalefa n'le ambassadeur masovo frantsay zay milaza hoe be de be ny tsao mivoaka sy ny sisa fa nampikoropaka ny rehetra de le ny fanambarana zay nataon'ny ambassade de France ho ia mbola ataoko entre guillemets hoe atraizany fahamarinany re voalazany amin'ny ambassade de France iny hoe tsy tafiditra ao anatin'le listan'ny vaksiny ekena any Frantsa ny Covishield eto moa zany de teteny amintsika rehetra de zao ny tanjotsika rehetra raha ohatra ka hanao vaksiny ary zay ny fanentanana mihitsy ny any amin'ny OMS eran-tany de hoe manao vaksiny ho fiarovantsika tena miaraka guérir ensemble ho sitrana daholo ny vahoaka rehetra eran-tany de afaka miverina amin'lono ny fiainana afaka mampandroso indray ny firenena sy ny toekarenao aminy tsirairay olona samy salama zany no miasa zay no zay no antony voalohany anaovantsika vaksiny ny anaovana vaksiny zany de hoe ny tenako afaka miaro tena ary afaka miatrika amin'ny fiainana rapitso rafakapitso ary afaka mamokatra afaka mampandroso afaka manarina toekarena afaka miaina ara-dalàna afaka manao zay zavatra tiana atao de ny dikan'izany afaka miaro ny olona manodidina ny tena kokoa zay no antony anaovana vaksiny hoe fanefitra amin'ny aretina Covid-19 ny anaovana ny vaksiny io vaksiny zay fanefitra no atiny tanjotsika rehetra fa tsy hoe anao vaksiny de andeha any an-dafy tsy zay no tanjona ho an'ny tsirairay ka zay no zavatra somary manahirana kely amintsika rehetra zay manao an'ireny fanambarana anatin'ny tambajotra serasera reny hoe tsy le fandehanana any Frantsa no zavatra mahamaika ka anaovana vaksiny tokory ny akabetsahantsika zay nanao vaksiny de tsy hoe andeha any Frantsa marobe amintsika ny tsy mandeha mandingana ny eto Madagasikara kory ary tsy miala eto Antananarivo na any amin'ny faritra zay misy atsika avy fa fanefitra ho an'ny tenantsika nanaovana vaksiny fa tsy hoe za andeha ho any an-dafy andeha ho any Frantsa dia mila carte de vaccination na passeport vaccinal tsy zay diso be tsika raha zay ny zavatra nieritreretintsika mety ho an'ny sasatsasany amintsika de hoe te andeha ho any an-dafy izy mananjanakany izy ohatra ny ataon'ny filoham-pirenena zay mampanontany tenantsika rehetrarehetra hoe efa vita vaksiny zany ny filoham-pirenena matoy izy afaka mandeha any sa vela nanao le test PCR le 72 heures sa inona sa efa vita vaksiny par silence tany be de be ny resaka mandeha ary mivoaka aminy hoe izy koa nge manana ny zoam-pirenena frantsay koa ary afaka mampiasa an'izany mahazo manana ny fananany zo zany manaovany double nationalité zany azo resahana daholo zany fa ny any zavatra resaka eto ia hoe isika aloha anatin'ny tambajotra serasera zay miresaka an'le hoe voafitake inony ty zavatra ataony frantsay ty sisa tsy any aloha ny resaka amintsika fa de le hoe iza no tompona andraikitra voalohany ny natonga ny vaksiny eto Madagasikara tsika tsy nanana safidy raha nanana safidy hafa nge malagasy de nanao vaksiny hafa raha navela amin'ny fanjakana nanafatra vaksiny hafa ny olona manana fahafahana manafatra vaksiny hafa de efa marobe tamintsika nanao zany vaksiny hafa koatran'izany Covishield na AstraZeneca zany ny tiana tenenina ao anatin'izay de misy tompona andraikitra zay napiditra vaksiny eto ary misy tompona andraikitra mpanjakana eto raha tsy hoe ngamba neveritsika le feo an'le filoham-pirenena ny teny hoe manontany tena hoe misy fanjakana ve eto fa raha tsisy fanjakana eto de tsy menatsiny ianareo
fa raha misy fanjakana eto dia tompona andraikitra ianareo ny atongavany vaksiny Covishield eto Madagasikara. Ary natonga eto Madagasikara ary ny vaksiny Covishield tsy voatery nanao vaksiny daholo koa tsika rehetra satria tsy antery nanaovana an'io. Sitrapo nanaovantsika tsirairay izay nanao ny vaksiny io. Ny tenako manokana sitrapoko nanao an'io. Fa ny tompona andraikitra koa dia ny fanjakana izay nanafatra an'io. Ny OMS tafiditra ao anatin'izany mekanisma COVAX zany fa nanana safiditsika amin'ny alalan'ny mpitondra fanjakana izay ny teny hoe afaka ny teny hoe tsy Covishield no ilainay fa mila Johnson izay midika zany dia miandrytsika amin'izay fotoana atongavana izany vaksiny eto zany. Zao efa misasaka raha efa firy zao ny efa vaksiny vita araka ny voalaza androany maraina efa misy any amin'ny manakaiky ny 10,000 sy ray hetsiny ny olona ny vaksiny, ny olona vita vaksiny 150,000 doses. Efa be dia be zany raha mihoatra le vaksiny efa mihoatra ny atsasa-manila le vaksiny tonga, kanefa lasa miteraka olana be dia be ary ny atahorana ao anatin'izay dia miteraka préjudice moral, mampiteraka olana ara-tsaina ho an'ny olona maro ilay izy satria mitataina amin'izay izay vita vaksiny hoe tena nijabaka izahay sanatria ny vava, tena zavatra tsy mety ty zavatra mitranga ty, fa niteniko fotsiny eto aloha zany hoe misy tompona andraikitra eto ary tompona andraikitra mila manao fanambarana ary mila manazava an'izany zavatra mitranga izany. Hoy aho teo hoe nanao ny recoupement ary nangataka nantany ny information rehetra zay a miloha ny idirana amin'ity plateau ty mikasika ny fanambarana publication izay nataony ambassade de France moa zany dia ino no niteraka ny korotana polémika sy resabe nandritry n'izay nanomalika hatramintsika amin'ny teny zao. Fa manampitrotraka amin'izay androany maraina zany dia ny zavatra hita dia hoe noravahan'ny mpitandro filaminana ny filaharam-be teo amin'ny hôpitaly HGRS tany amin'ny toerana hafa ary ny any amin'ny firenena mikambana manokana ihany koa tao amin'ny Nations Unies tao amin'ilay nanaovanay vaksiny dia nahazo baiko avy amin'ny représentant ny OMS ny ao atoerana ao amin'ny fanaovana vaksiny hoe ahato aloha ny fanaovana vaksiny androany, manomboka androany tsy fantatra zay zavatra hitranga zava dia hoe isy fanambarana ofisialy zay ho avoaka ny représentant ny OMS ny solitena ny firenena mikambana eto Madagasikara momba an'izay. Ny zavatra tsara ho fantatra nefa ho antsika rehetra zay manaraka zao fandarana zao a dia raha tonga teo Madagasikara io vaksiny COVAX io le Covishield io le AstraZeneca le générique ny AstraZeneca io dia solitena ny firenena mikambana, solitena ny firenena ny OMS, ny UNICEF, ny Amerikana, ny Britanika, ny Frantsay, solitena ny fanjakana, ministra ny fahasalamana, ny talehan'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny ministra misy karazan'olona maro be dia be tonga nitsena ny vaksiny io. Dia rehefa nanomboka amin'izay ny vaksiny dia anisan'ny voalohany nanao vaksiny tao amin'ny Nations Unies tao amin'ny firenena mikambana ny ambassadeur na ny solitena ny Union Européenne. Misy sary ho alefantsika eo io efa nivoaka io ny sary hoe ampisehoantsika mihitsy ho antsika rehetra zay mahafantatra sy miaia amin'izao fotoana zao hoe ahoana mikasika an'ity vaksiny ity, fa ny ambassadeur na ny représentant ny Union Européenne mihitsy no anisan'ny voalohany nanao vaksiny mitovy amintsika zay nanao vaksiny tao amin'ny firenena mikambana tao amin'ny PNUD tamin'ny voatonga ny vaksiny io. Hitantsika tsara io mba tsy tenena hoe mandainga ianareo. Rehefa nanao vaksiny somatsara tao ny soliteny représentant ny Union Européenne dia maro ireo maso vovahiny nanao vaksiny to azy ihany koa. Ny Frantsay moa zany tsy nanao tany fa zareo dia nanao vaksiny Johnson tao amin'ny toerana tao amin'ny trano tao amin'ny ambasadiny Frantsa tao zany sy mikasika amin'ny olona zay manana an'izany zopirenena Frantsay zany. Fa maro ireo maso vovahiny nanao vaksiny tany amin'ny firenena mikambana tany amin'ny PNUD tany amin'ny Nations Unies. Ny dikan'izany reny olona reny zany dia natoky fa vaksiny tena ara-dalàna ary sahazany rehetra na vahiny izy na malagasy ny vaksiny tonga io amin'ny alalan'ny COVAX io dia nampiseho nanao modely nanao vaksiny toan'ny olona rehetra avy eo. Ary androany maraina moa dia mbola fantatra hoe misy ambassadeur ny ambassadeur any Maroc
zay miandry ny torony mihitsy hoe anao vaksiny zao maraina zao kanefa moa nisy ny baiko midina avy any amin'ny solitena ny représentant ny OMS androany hoe ahato aloha ny fanaovana vaksiny fa zay ozy izy zareo no baiko avy amin'ny fanjakana malagasy. Ny tiana tenena ao anatin'izay sady hoe ay ilay fanjakana malagasy rehefa te hiteny sy te andraikitra te andray te hibaiko na anome baiko dia afaka manao ihany fa maninona tratsy any am-pendohany izy no ny teny hoe tsy mila ny vaksiny io zahay te ajanony ihany io dia tsisy olona nanao vaksiny na iray ary tsisy représentant ny Union européenne nanao vaksiny zany tsisy ambassadeur nanao vaksiny zany tsisy nizaniza nanao vaksiny zany tsisy mpanohitra nanao vaksiny zany teto. Tompon'andraikitra voalohany zany mpitondra fanjakana fa androany mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny lazaina fa hoe filoham-pirenena nanome baiko hitry moa zany lasa nivelany ihany dia miteny hoe ajanony daholo aloha ato daholo aloha fanaova vaksiny Covishield zany fampiatoana vaksiny zany efa nitsanga zany tany amin'ny firenena hafa tany amin'ny Europe tany amin'ny firenena européenne zany efa nitranga mikasika ny AstraZeneca io efa nitranga zany amin'ny resaka tany amin'iny pays scandinave rehetrarehetra zany tany Suède tany Danemark tany amin'ireny firenena tany Europa tany nisy fotoana natsahatra na ato aloha ny fampiasana an'izany vaksiny zany ary ny momba ny AstraZeneca manokana dia vita anglisy io fa nisy olana tamin'izany fotoana zany ary amintsika miteny zao moa zany dia hoe ny frantsay no anisany nametraka olana amin'io AstraZeneca io zay resaka olana hafa akoatran'ny resaka commercial na guerre na adiny zareo samy mpanamboatra vaksiny tsy dira Madagasikara kely zany inge tena misy ady goavana be mihitsy misy ny atao hoe tena guerre de vaccin miady ary tena mifampitana mba hoe tsy miady mitambasy akory ny tiana tenena amin'izany fa misy tena ady amin'ireo samy mpamokatra sy mpanamboatra an'ireo vaksiny ireo any ivelany ihany izay Madagasikara moa tsy anisan'le manamboatra vaksiny dia tsy tafiditra ao anatin'izany fa le mpanao vaksiny goavana be Big Pharma reny mpanamboatra vaksiny be reny misy vola be mihodina ao anatiny io fanaovana vaksiny io dia samy miady an'izay daholo ohatra ny fanafody rehetra ihany io misy ady lehibe ataon'ireo mpanamboatra vaksiny any ivelany ihany ary mifanaratsy sy mifampiandrikendry-toana fotsiny amin'izany resaka vaksiny zany ka raha vao misy zavatra tsy mety kely fotsiny ny zavatra mitranga na effet secondaire zay mitranga amin'io fanaovana vaksiny io dia ararotin'le adversaire commercial le adversaire anankiray mpanamboatra vaksiny hafa zany anaratsiana n'iny vaksiny iny ary tena misy mihitsy olona natao amin'izay hoe anao an'izay fanaratsiana na any amin'ny alalan'ny reny hainao manjery na amin'ny alalan'ny communication misy guerre de communication ao anatin'izay. Madagasikara moa zany satria mahantritsika dia tsy manakambara aloha hatreto fa dia zay alefa ny olona tonga aty amintsika sy afara mpitondra fanjakana no ataon'le malagasy kely raha mba nanakampotsika raha mba nanana an'le fahana koa raha mba tena nampiasaina araka ny tokony izy mivola fanampiana ty Madagasikara ty amin'io ady atao amin'ny Covid-19 io dia mba natikamba afaka nanana ambo mba nanakambo nanafatra vaksiny zay eritreretina fa mba hoe sahaza zany ho an'le malagasy fa tsika sady tsy manakambo nefa matikambo zay ny zavatra misy ataon'le mpitondra fanjakana dia izao zavatra mitranga misavorovory ny olona rehetra ary matahotra daholo ny teo any an-dafy moa zany zay te nieritreritra zany hoe anao vaksiny mba ahafahako mandeha any Frantsa dia tavela eo aloha hatreto ary fa za kosa amin'ny eritreritra hoe mino fa tsy maintsy misy ny fampiresahana mikasika an'izany Covishield zany mino fa tsy maintsy misy fivoarany tsara io ary misy fifandrisen-dahatra fa ny représentant ny Union européenne zany ao anatin'ny Union européenne zany nge ny Frantsay ary misy lalàna mifehiny zany Union européenne zany fa tsy hoe manao an'izay tiany atao daholo ny firenena membre ao anatin' zany ny fikambanan'ny firenena européenne zany mino fa tsy maintsy mbola misy fiovan'ny zavatra me tsara fa tsy hoe mal ny ambassade de France no miteny hoe tsy tafiditra any Frantsa zay olona manao vaksiny ny Covishield eto aloha za dia afaka manamarina amintsika rehetra fa ny zay raha nanao vaksiny tao dia ny voasoratra tao anatin'ny ny carte de vaccination dia hoe AstraZeneca fa
fa ny any amin'ny toerana hafa no nataony zareo Covishield dia asa aiza ny tokony ho antanina an'izany zany amintsika amin'ny teny zao fa ny anay raha nanao vaksiny dia hoe fanefitra ny tena ary ho fiarovana ny hafa fa tsy hoe maika andeha ho any Frantsa misy firenena hafa azo lehibe dehibe nge fa zay zany ny zavatra mitranga amin'izao ary ny akabetsahan'le olona mitaba zao tsy olona hoe andeha ho any Frantsa fa olona tsy andeha ho aiza tsy ho aiza kory fa eto Madagasikara ihany izy dia mitabataba ao anatin'izay fa misy tompona andraikitra eto ka raha sanatria mivava iengany tsy ho atao hoe arnaque du ciel ty zavatra ty iengany tsy ho tafiditra amin'izay zavatra zay ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena malagasy ty fa firenena be dehibe ny tafiditra ao anatin'izay ny mpamokatra n'izany Covishield zany aloha voalohany indrindra raha ohatra ka sanatria mivava ho ia hoe fanafody vaksiny tsy sidika na tsy fanao enao zany vaksiny zany fa misy tompona andraikitra koa anatin'izany ny OMS koa anatin'izany ary tsy maintsy mandray ny andraikiny ao anatin'izay ary raha sanatria mivava moa misy sanatria engany sanatria mivava raha sanatria hoe misy olona narary na nisy vaingana ny raha sanatria nisy olona maty na zavatra ohatr' zany engany tsisy an'izany zavatra zany dia misy tompona andraikitra eto satria tsy afaka eritreritra mihitsy tsika hoe vahoaka amanetsinetsiny moa zany zao tsika eto Madagasikara no nanao an'izany vaksiny tao anatin'ny mekanisme Covax zay dia misy tompona andraikitra eto dia misy fitoriana azo atao manaraka an'izay raha sanatria zany ny zavatra mitranga fa treto aloha zany aloha mbola tsy naheno mihitsy hoe nisy olona narary na nisy olona nanao zao nisy effet secondaire ohatra amin'ny vaksiny rehetra amin'ny vaksiny zay natao na zazakely ary rehefa atao vaksiny miaro anazy amin'ny kitrotro na amin'ny endram-boalavo sy ny sisa dia misy effet secondaire mampanavy io mamparary n'le zaza sy ny sisa dia ohatr'izay ohatra amin'ny vaksiny rehetra io ary ny vaksiny mbola tsy lavorary 100% ny vaksiny zay natao na inona zavatra atao fa niritsika raha nanatsafidy malagasy fa niritsika rehetra nanao vaksiny tena hoe farany raitra ary tena hoe lavorary 100% manakery 100% mbola tsy misy aloha treto afaka niandro koa tsika volana vitsivitsy hoe ndao ara iandry 2 volana 3 volana satria nisy fivoriny ny G7 zay vita tamin'ity herinandro ity tamin'ny farany herinandro tamin'ny voalohany herinandro teo iny zay nisy fanambarana lehibe nataon'ireo firenena matanjaka 7 voalohany matanjaka eran-tany zay ny teny hoe hanome vaksiny ho an'ireo firenena sahirana toa Madagasikara ny Amerikanina moa zany dia efa nampanantena hoe hanome 500,000 doses 500 millions de doses zany hoe atsasaky ny miliara dose zay omena an'ireo firenena sahirana zany mbola afaka miandry an'izay zay afaka miandry an'izay fa zay maika kosa tenao vaksiny tsisy fanomezantsiny io araka ny tenenitsika hoe tsy ankaterena tsy anteriny nanaovana ny vaksiny dia samy nanao an'izay mety hoe samy atala daholo ve zany tsika rehetra nanomboka tany amin'ny OMS nanomboka mpitondra fanjakana ny tsindrona sisa niaraka adala daholo zany ve nanao ny vaksiny io azo eritreretina ho izay koa sa inona daholo ny tao anatin'izay samy manana motivation daholo ny tsirairay fa ny zavatra misy kosa hatramintsika amin'ny tenin'izao ny azo lazaina dia lasa politize lasa natao fitaovana politika ny vaksiny naiza zay nale dia lasa politika no mifehan'le fanaovana vaksiny ho an'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara manokana dia tena tsy zay tafiditra tanteraka tao anatin'izay natao fitaovana politika vaksiny natao fitaovana politika ny olona rehetra zay tafiditra ao anatin'io mekanisme Covax io dia rehefa namoaka ny teniny ihany koa tsy fantatritsika koa inona koa le tanjon'ny ambassade de France namoaka an'iny raha ohatra ka tena marina iny publication nataony ambassade de France iny inona ny tena tanjona marina atao ambadika izay satria ny firenena frantsay dia ao anatin'ny fikambanana firenena européenne ao anatin'ny Union européenne dia inona no azo lazana an'izany satria ny amin'ny firenena hafa tsy mbola mametraka olana aloha hatreto mikasika an'io Covishield io
dia izay zavatra voalaza rehetra zay zany no mampisavorovoro saintsika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao. Dia ahoana zany ny mampalahelo zany dia misy olona mitomany sy ny sisa malahelo sy ny sisa nyravana ny filaharana zay nataony zareo fa hatramin'ny 5 sasany maraina ny lahatra hoe hanao vaksiny ary be dia be ny olona hanao vaksiny androany. Tao anatin'izay fotoana vitsivitsy zay nisy olona nyrohatra be mihitsy andeha hanao vaksiny migamba ny yeutele hoe nisy ny teto Miara Manonja tao anatin'ny ny rodobe mpanohitra ny lehibe mpanohitra nanao vaksiny dia tao aorianan'iny dia be dia be ny olona nyrodorody be dia be nanao vaksiny. Dia hatramintsika miteny zao zany mifanentana ny olona dia mieritreritra koa efa kaiky tapitra ny datin'ireo vaksiny ireo dia niazakazaka daholo andeha hanao vaksiny be dia be no niverina zany mitomany hoe nyravany mpitandro filaminana zay tsy afaka hanao vaksiny sisisy. Andrasantsika zany andrasantsika fatratra zay fanambarana zay ho ataon'ny fanjakana aloha satria izy ny tompona andraikitra amin'izany. Rehefa fanjakana no miteny hoe atao ty dia atao ty, rehefa miteny izy hoe tsy atao ty dia manaraka daholo na hatramin'ny OMS ary. Dia andrasantsika koa ny fanambarana zay tokony ho ataon'izany OMS zany zay tompona andraikitra mikasika zany vaksiny zany ao anatin'ny rafitra ny firenena mikambana zany. Ho andrasantsika ny fanambarany hafa ihany koa indrindrandrindra fa ny ao amin'ny ambassade de France zay nanao an'iny zavatra nampisavorovoro ny rehetra iny. Fa andrasana ihany koa le filoham-pirenena hiteny raha ohatra izy ka tena filoham-pirenena masahia mandray ny andraikitra tsika eto Miara Manonja mihitsy no hiprovoke an'izay amin'ny filoham-pirenena hoe raha tena filoham-pirenena tena filoham-pirenena ianao dia raha tena lehilahy ianao dia mijoro masahia miteny hoe tsy mila ny vaksiny io zay dia ajanonina manomboka zao. Fa ianao sady tsy samy teny tsy samy manentana tsy samy manao ina fa miandrikendry tohana fotsiny dia zao avelanao ho faty aloha le voaka malagasy ianao zay fa hoe réagir. Hay hoana le teny frantsay milaza hoe non assistance à personne en danger. Raha sanatria mivavaka vaksiny ratsy tena mampidi-doza ny fahasalaman'ny vahoaka io dia nijery fotsiny nareo mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena no tompona andraikitra sy miandry fahasalaman'ny vahoaka ao aminy. Raha ohatra moa izy mieritreritra hoe za tsy tompona andraikitra amin'izany dia ndikan'izany koa zany izy tsy filoham-pirenena ihany koa satria tsy malala ny anjara andraikiny ihany koa. Fa rehefa misy zavatra ohatr' zany ka sanatria hoe miteraka scandale miteraka zavatra tsy mety ohatr'izao dia miteny aingana farany aingana ny mpitondra fanjakana fa tsy avela mandeha nitsao no lasa mitondra n'izao fiainantsika isan'andro san'andro zao. Tsika moa zany efa tara foana ny mpitondra tsika rehefa miteny taraiky foana ary tara jamais à l'heure na ny fanaovana kabary raha moa zany dia hoe tsy mba ara-potoana fa tara lava tara foana amin'ny fandraisana andraikitra. Raha ohatra ka tena tompona andraikitra na any an-dafy ary ianao tsy maninona ny fandehanana any an-dafy akory tsy manakana ny fisian'ireo teknôlôjia ahafahana mifampiresaka na visioconférence io na whatsapp io na ino io afaka resahana foana zany amin'ny resaka telefona amin'ny resaka teknôlôjia afaka mandray ny andraikitra fa tsy hoe baiko avany fotsiny dia baiko verbal fotsiny zavatra tenenareo teravana ny filaharana fa tsisy manao vaksiny onono sisa mandeha anika amin'ny fiainam-pirenena dia miaina amin'ny alalan'ny onono miaina amin'ny alalan'ny tsao. Ary izay zavatra zay ny tiako toizina ao anatin'ny le fomba fitantanana hoe ny tsao no mitondra ny fiainam-pirenena satria matity tsy manana an'izany resaka matity amin'izany resaka information zany ny mpitondra fanjakana tsy manana an'izany culture de transparence zany tsy manana an'izany hoe fa aiza manao amin'ny resaka mangarahara zany fa kinafinafina foana ny atao niova ihany le tale serasera ny fiadidinan'ny république fa na le
fanambarana navoaka ny ara mova re tsy ohatra ny reny taratasy atao any taratasy tsotra lefa reny ohatra reny le rédaction ataony zareo ao anatin'ny fiadidinan'ny république mba miezaka izy mba te iova am'le nataon'le raiky avavy teo aloha fa le fatarana aloha de mitovy ihany ny olona ny ivelany eny mba jereo ngeny any ivelany ihany filoham-pirenena zany mitsiriritra ianao mijery an'ireo filoham-pirenena ny ivelany dia rehefa andeha ny filoham-pirenena jere tsara marina fa firenena matanjaka ireo fa azo alaina tahaka amin'ny zavatra tsara ohatra zany amin'ny resaka transparence amin'ny resaka mangarahara azo alaina tahaka mihitsy hoe rehefa andeha anao mission na anao tournée ny filoham-pirenena de efa misy programme voafaritra tsara hoe amin'izao andro zao izy miala miainga amin'izao ny avion-ny zao marina fa misy tsy voalaza tena amin'ny atsipriany noho ny resaka sécurité fa ny andro ny amin'ny akapobeny kosa de tokony voalaza ao foana raha vao filoham-pirenena ianao ary filoham-pirenena zany manana obligation mampilaza manana adidy zany mampilaza ny ao amin'ny firenena misy azy hoe zao ny manjo azy andeha ho ariananiny izy zaho ariso ari firenena lehany fa ny atsika kinafinafina de mitohy ihany io tsy fangararana zay atao io na miezaka tohinana na le talevo vaovao dia mitovy an'le fanao teo aloha ihany satria le filoham-pirenena efa tamin'ny talata no lasa efa tonga any amin'ny toerana zay alehany ihany izy zay vao manao fanambarana ny apitsony iny aty hoe lasa nanatrika ny confirmation ny zanany any an-dafy eto moa zany de mbola me ihany fa nareo moa zany efa fantatra hoe inona marina le zoam-pirenena aminareo fa ny tanindrazanareo nge any ivelany ihany tany fandalovany ty Madagasikara ty ho anareo ny fiainanareo manontolo any ivelany any France any Suisse manao confirmation zanakareo any an-dafy mianatra ny zanakareo any an-dafy manao zavatra anareo any an-dafy fa le Madagasikara eto anana eto de ampiasona le malagasy hanika na ny mangarahara resaka vaksiny zany ary zay efa manompo tena resy lahatra mihitsy hoe efa vita vaksiny nareo io fa mody fanina fotsiny fa nany andianana any ary resaka anao hoe test PCR marina fa hoe tsy voatery manao vaksiny maka fa hoe manao test PCR na manao antigénique misy zavatra atao zany afatarana hoe misy na tsy misy an'io aretina covid io ianao 27 alohan'ny andianana fa ny zavatra misy kosa de zao hoe Madagasikara eto le malagasy kely de zavatra hafa no tenenina hoe zay ataoko ny taterahanareo fa tsy zay teneniko ny taterahanareo fa tsy zay ataoko akory ny ataon'le filoham-pirenena de mampiseho mihitsy izy hoe tena misy elanelany ny zaho sy ny fianakaviako ary ny vahoaka entiko raha sy marina ihany koa ny zavatra voalazan'ny olona hoe lasa nanatitra n'le raiky avavy any ivelany any ampidirina any amin'ny ambasady any zany ny ambasady amin'izao fotoana zao de lasa fieren'ny ny olona jolasy juba ina zany tsy fantatra tsony ny fiteny am'izany fa ny olona zay enjehany fitsarana sy manana raharaha eo anatrehany pôle anticorruption dia alefa mandeha mitsoka ny ivelany dia asiana mialokaloka sy miasa amin'ireny ambasady any ivelany reny asakasaky le firenena mandray anazy ihany koa asakasaky tsika ihany koa tsika eto Madagasikara le nalazainy fa 6% imbécile tsy eto Madagasikara rery tsika no mipetraka fa misy tsika any ivelany rehetra any anjaranareo manao ny tokony ataonareo any amin'ireny toerana reny efa nataontsika zany tamin'ireny fotoana 7 reny tsy tafapetraka moramora amin'izany ambasady Madagasikara zany ny olona manao ratsy ary efa nanana ny tantarany tamin'izany ramatoa io nanao ADC nanao inona tsy nataony tany ary efa tamin'ny andro ny filoha Didier Tsiraka tamin'ny andro ny prime ministre Tately Andrenarivo mahafantatra an'izany tantara zany ny olona rehetra efa nisy an'izany fanodikodonana sy fangalana ny anareny-pirenena zany teto netiny ny ramatoa iny tamin'ny fotoan'androny de miverina izy io de le filoha-pirenena mihitsy no lasa mandeha manatitra azy ihany mova retsy rehetra ny zazany de aterina mianatra hoe ndao fa hoetiko any ianao aterina ny mihitsy aloha dia ampandosirina ny raharaha zay manenjika anazy eto amin'ity firenena ty fa le olona zay tiana enjehana indrindrandrindra fa mipanohitra sy ny olona tsy manana piaro tsy manana kamakama ao anatin'ny mpitondra no ampidirina sy enona n'ireny tribunal fitsarana reny ampidirina n'ireny fonja reny fa le olona efa hita zao fa tena hoe manana charge misy charge PDB ao anatin'ny dossier
zay manam-pirofa tena nanao an'le elika izy hampandosirina fotsiny zao vitavita ho azy oatra zao zay le fomba fitondrana eto asa izy andray no entina indray manaraka eo araky ny teneniko teo ia hoe ianareo any ivelany any kopakopa tanana ho anareo rehetra zay any ivelany any nareo any frantsa indrindrandrindra ianareo any suisse any dia manjaranareo ny manaraka an'izay hoe tonga marina any le raika avavy tadavina ao ampidirina miasa amin'ireny ambasady reny ialokaloka amin'ireny zany hoe ialokalofan'ny olona mpanao ratsy sy mpanodikodim-bola mpanjakana sy mpanodikodina ny arena eto Madagasikara misy 2 poids 2 mesure ny zavatra mitranga zany eto ty fireneny ty rehefa kitranotrano rehefa kinamanamana zany no manjaka eto dia zay ny zavatra misy manala baraka inona ny vava tsy natao tamintsika teto amin'ity fireneny ty nataony Indramatoa iny inona ny zavatra tsy niteneniny teto ohatran'ireny olona tena hoe tsy misy tasina dia kely ohatran'ina raha fa dia fotsy mangatsangatsaka zao izy tratry ny aloka ihany fa rehefa tratry ny aloka dia ny filoham-pirenena mihitsy no manavitra anazy mitondra anazy mandeha mivoaka ny ivelany ihany ty fanontaniana mipetraka anisan'ilay vita vaksiny koa ve reny olona reny sa efa niaraka anao vaksiny niaraka tamin'ny daholo sa nanao an'le PCR sa nanao inona zany moa zany any zareo zany fa le kinafinafina teneniko teo iaho hoe ny kinafinafina ataonareo dia mbola mitohy foana io tsy fisiny mangarahara io ny filoham-pirenena rehefa lany dia manana obligation manao an'izany hoe manaja an'izany atao hoe principe de redevabilité mila manao tatitra amin'ilay vahoaka mila mampafantatra an'ilay vahoaka zay entinao ny zavatra mikasika atao ny zavatra ataonao raha misy déplacement raha misy tournée na misy zavatra ataonao fandianana any ivelany na eto Madagasikara azy mila mazava tsara zany ary zay ny zavatra takitsika amin'ireo io talehany serasera zay vaovao io avoay zany raha ohatra ka tena mahay ny asanao ianao marina fa mety baiko ny filoham-pirenena hoe resaka sécurité sy zao sy zao tsy voatery tena amin'ny atsipriny akory ny zavatra voaka fa mba farafaratsy mahafantatra ny malagasy miteny hoe lasa any Frantsa izy zavatra tsara nge zany hoe anao confirmation zanakare hoe tsara zany mba misy mba mianatra miditra mba manao sekoly alahady ny zanany fa engeny koa le ray aman-dreny koa zany mba mahafantatra zany hoe mila mpahafantarina an'le vahoaka malagasy na dia vie privé anareo ary zany anareo zany tsy maninona zany fa hampafantary fotsiny hoe lasa rianany izy dia amin'izao izy mody fa tsy avela fotsiny ohatra an'izao izy ty anika ny tsao no mandeha sy manakotaba ny sain'ny olona rehetra eto amin'ity firenena ty ary ny fantatritsika zany moa zany hoe ny resaka vaksiny raha ohatra nareo ka tena hoe tian'izany tena hoe tena état misy an'izany bonne gouvernance zany firenena tsara tantana zany tafiditra ao anatin'izay ny resaka transparence io ke tsy transparence zay takinay fotsiny hoe avoay ny fampiasana ny vola fa avoay ny nampiasainareo ny vola na ny zavatra vidinareo amin'ny ministry ny fitantanam-bola tsy vita an'izay fotsiny atao hoe transparence fa ny zavatra rehetra mahakasika an'izany filoham-pirenena zany mila fantatra le vahoaka zay entiny fa tsy manao zany kinafinafina isan'andro isan'andro zany zao maketsony makery ono no mitondra an'le firenena anyka tsy mandeha amin'izay oza fa mampikorota-tsaina ny
fiainana eto amin'ity firenena ity. Mbola voalaza ao anatin'izay ihany koa ny resaka le vaksiny moa zany dia araka ny voalazantsika teo ngamba mazava amintsika rehetra. Misy tompona ndraikitra io ary raha ny lalàna misy engany eo fa tsy misy an'izany scandale mikasika an'izany vaksiny zany eto amin'ity firenena ity fa raha sanatria misy zany dia misy rafitra ahafahana mitory mihitsy raha zany sanatria mivavany misy fa zany mino fa tsy misy an'izany fa ny tsy fisiny mangarahara ao anatin'ny zavatra rehetra atao no mahatonga ny zavatra rehetrarehetra mampisavorovoro. Le ono io zany dia hoe rehefa misy ny fampitonany io resaka vaksiny io dia ampalalao mazava tsara amin'ny fanambarana ofisialy fa tsy zavatra enono indray no alefa dia hoe zao no antony nampiatona aloha ny fanaovana vaksiny io satria tsika samy malala fa misy andian'io vaksiny io zay lany daty androany misy ho lany daty raha mifarany volana misy ho lany daty raha amin'ny faha-efatra amby roapolo ny volana n'ity volana ity midika an'izany rehefa misy mangarahara tsy misy olana ny zavatra rehetra miandry izay fanambarana sy zavatra avy any amin'izany mpitondra fanjakana zany fotsiny tsika dia ho hitantsika eo zany fa na inona zavatra misy kosa dia zao ny tompona ndraikitra na izy izy dia tsy maintsy miassume ny responsabilitény amin'ny fotoana ilana an'izany. Tsika rehetra zay mieritreritra hoe andeha any an-dafy satria be dia be misy vitsivitsy maromaro ny olona zay efa hoe elaela zay tsy afaka nandehana akany ivelan'ny tany akany Frantsa moa indrindrandrindra hoe mananjana akany mananavana any misy olona mitsabo-tena any misy business ataony any misy zavatra marobe zany no ny antony samihafa andehanana any ivelany any mitaitaina fatratra hoe ahoana ny atao fa zay ty efa nitsindrona Covishield nefa ty tsy tafiditra any amin'ny ambassade de France any amin'ny firenena frantsay iny indray zany dia any amin'ny any amin'ny ambassade ny Frantsa indray zany no mila ny fampiresaka amin'izany ianareo zay nanao an'izany vaksiny zany fa ny fitondrana eto kosa fitondrany mpanjakana eto kosa amin'ny alalan'ny filoham-pirenena na ny ministry ny raramba iny manana ny anjara ndraiky ny mikasika an'izay anjara no fampiresaka amin'ireo fa tsy hoe iny koa le olona tsirairay dia andeha itety andeha tsirairay andeha amin'ny ambassade hoe mila fanazavana momba nyity zay fa raha misy aloha hatramintsika amin'ny teny zao Madagasikara tsy anisan'le ao anatin'le pays le teneniny hoe misy pays rouge pays vert pays orange na zany hoe zao le olona le anatin'le firenena zay atahorana hitondra an'le virus any France Madagasikara tsy ao anisan'izay ka ho an'ny rehetra zay nanao vaksiny tsy voatery mampiasa n'io carte de vaccination io tsika na mampiasa n'io passeport vaccinal io akory fa manao test PCR fotsiny tsika le 72 heures dia iny dia efa anisan'ny manaprofo sy ataontsika ao anatin'ny dossier tsika zay andeha nangataka visa sy andeha any Frantsa zay ny zavatra misy anankiray ka aza atao mampitaitainy zany hoe zay fa nanao vaksiny Covishield dia ahoana zany dia maketsy makeroa io tsy voatery hoe tsy maintsy nanao vaksiny na tsy nanao vaksiny fa misy zavatra hafa ihany koa ahafahana mandeha manaprofo sy ahafahana mangataka an'izay fidirana makanefa any Frantsa zay marina fa hoe ny ambassade de France no mamehany reny visa Schengen reny aloha hatreto fa ny fomba anaporofona foana hoe misy mitondra aretina na tsy mitondra aretintsika dia ny fa amin'ny alalan'ny fanaovana test zay zany anisan'ny zavatra resahana amintsika eto ka tsy tokony aza dia sahotaka be tsika fa manjary lasa manampitrotraka an'le olona rehetra zay efa nanao vaksiny marina misy be dia be fandatsahana misy ny olona miteny fa ny izay kosa eto amin'ity fandara miara manonja ity dia miteny amintsika foana hoe rehefa nanao vaksiny ianao dia milamina aza mikorotana satria tsy misy filazana mihitsy fa io vaksiny io dia mahafaty sanatry ny vavana io vaksiny io dia makarary na manao an'izao efa natao aloha izy io dia assumena
raha sanatria misy zavatra mitranga na effet secondaire na misy fahafatesana na misy aretina azy sisy misy tompona andraikitra ao ary misy ny procédure izay andehanana mikasika an'izay fa ny tompona andraikitra hoy ao dia tsy maintsy misy voalohan'ny fanjakana dia eo koa ny rafitra ao anatin'ny firenena mikambana zay afaka manazava sy mandray ny andraikiny ihany koa mikasika an'izany fanaovana vaksiny zany satria tsy Madagasikara rery angena ao anatin'izany mécanisme Covax zany fa be dia be tsy Madagasikara rery no miditra tamin'izany mécanisme Covax zany misy firenena maro fa ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'izany mécanisme Covax zany ireo firenena-dehibe rehetra manan-katao dia ao anatin'izany daholo. Dia izay ny zavatra misy aloha androany tiana zaraina amintsika rehetra eto na izany tsy izany raha vita lavalava ihany zay resaka vaksiny zay ny zavatra mila resana amintsika eto koa dia ny resaka zavatra mitranga amin'ny faritra tany Tuliara tany amin'ny université manday io efa nentsika teto omaly ary nasehoantsika teto moa zany le izy somary maherihery ihany satria nisy ny fitofirana mpianatra zay voan'ny bala ary maty ihany koa ny tiana horesahana androany dia tsy miova mihitsy ary mitoy le fomba fanaony le mpitondra fanjakana dia ina le fomba fanaony aloha zany zao dia le hoe mandatsadra mamono olona ary tsy tompona andraikitra foana tsy mandray ny andraikiny fa manilika ny andraikiny amin'ny olo-kafa dia ny filazana aveo fa misy ambadika politika tsy manana fa tsy zay ihany ny zavatra resahany mpitondra fanjakana tsy misy resaka akoatran'izay ary tsika eto miteny eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity samy malagasy tsika eto amin'ny fireneny ity ary samy mahafantatra tsara fa zanak'ireo kizy ireo zandry ireo kizy ireo raha misy tsy mety ataon'ireo olona ireo samy tompona andraikitra daholo na ny ray aman-dreny na ny mpanabe na ny mpitondra fanjakana fa tsy ny fampiasana hery sy ny fandatsahana raha isaky ny mandeha sy ny famonoana kory ny mahavaolana zao efa zay efa miteny ange ny mpanohitra efa miteny foana isan'andro tranandro fa efa mihoson-draty fitondrana ty ary tsy voasambana io tsy voamaly io zavatra io no mitranga efa nahitan'izany tsika tamin'ny fotoana impide efa firy zay fa raha resaka université resaka mpianatra efa nanao an'io ianareo tany amin'ny université mibarika dimy tany Tomasina zao moa zotra mangingina fa zay eto no mamerina hoe efa film efa nataonareo io tany Tomasina io ary averinareo indray izy io amin'ny mpianatra any Toliara io zay eto amin'ity fandarana ity ny mpanohitra dia manameloka hatrany ny fampifanaovana ny mpitandro filaminana ho fitaovam-pamoretana ary ny fandatsahana aina fandatsahana ra melohana tanteraka izany ary tenenina hoe ajanony mihitsy io zavatra fampiasanareo hery sy fampiasanareo an'ireo herim-pamoretana ireo ary matetika moa zany dia voalaza foana hoe ny zandary foana no manao an'le izy marina fa misy tompona andraikitra ny mpitandro filaminana hafa ao anatiny fa voalaza fa ireo foana ny ministre serasera moa dia lasa miteniteny foana satria midéfendre ny indéfendable miaro ny olona efa tsy azo arovana intsony miaro an'le mpitondra fanjakana miaro an'le mpitandro filaminana zay ampiasaina amin'ireny zavatra tsy mendrika reny nareo mpitandro filaminana nge manana zanaka ianareo manana zandry ianareo manana hava nareo mianatra ao satria tsy ianareo le izy dia hafa dia hafa ny zavatra eritre retinareo zavatra ataonareo fa marary ianareo io raha ohatra ka olona mikasika ny olona akaiky ianareo fa ny hafa moa le izy dia manao vaindraha ratsy marary manao vaindraha latsy marary zay ny zavatra zany no tenenitsika eto hoe tamieritaona tadiditsika tsara nikorotana oatra zany tany amin'ny université tany manday io misy korotana toy ireny dia lazaina fa misy ambadika politika zao hoe maketsy makaroa fa le andraikitra le ambadika politika moa zany samy manana le ambadika politikany asa izy andreny no resahanareo indray hoe izy andreny ny olona mpanao politika ambadika reny etsika nataony ny mpianatra tany Toliara reny hitendrenareo fa ny mpanohitra indray hitendrenareo fa ny tim indray hitendrenareo fa Miara Manonja indray hitendrenareo fa Flora Valmanana indray teny izy indray no tenenareo fa ambadika reny indray satria nareo vous n'êtes jamais responsable tsy mba tompona andraikitra mihitsy
nefa ianareo ny tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra mitranga toy ireny satria raha nalohanareo ara-potoana ny vola takin'ny mpianatra ny borsa ny mpianatra raha nalohanareo ara-potoana ireny dia tsy nisy fitakiana borsa aloha ny resaka le hoe fangatahana ny validation ny diplôma sisisy anjara andraikitry ny ministera ny fampianarana ambony zany raha nandray ny andraikiny izy hatramin'izay ka hatramin'izay maly vao manomboka maly vao miteniteny foana miakatra amin'ny ainao manjery mamono afo sy ny sisa manao fanambarana dia mamono afo indray le ministry ny mampalahelo ihany aloha le ministry ny fampianarana ambaratonga ambony mampalahelo ihany satria mizaka ny tserany aina raha zay ianao ndray ministra dia miala tao rehefa misy zavatra oatra ireny dia fahalalana tena hoe zany ny tena hoe resaka olona fahalalana tena hoe resaka manana droit manana fahalalana mametra-pelana mihitsy ianao manana zo ametraka felana ary ny any ivelany ihany rehefa misy zavatra mitranga ohatran'ireny inge tonga dia midémissionne fa tsy miezaka mamono afo indray akory lozana mamono afo indray hoe efa andalam-panamboarana ny carte digitale le amboaram-pana carte anaovana fandraisana ny volany amin'ny banky efa mikarakara efa faheno isan'andro ataonareo mamenatr'olona mihitsy le izy hoe isaky misy zavatra mitranga dia eo ampanamboarana anazy ny mitondra fanazavana indray ny université mpanjakana dia mitondra fanazavana mikasika ny zavatra mitranga etsetsa mamenatr'olona le izy satria tsy mba afaka mianticiper mihitsy ny vatsim-pianarana zany efa ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana zany inona no matarana azy foana isaky mandeha tameritaona nanaovanareo eraoera nitarian'le ramatoa zay talenserasera teo aloha izy mihitsy no satria moa izy vice président anatin'ny conseil d'administration ny ary Madagasikara zay efa mitrongo tena any anaty fotaka tanteraka any mihitsy tena hoe potika tanteraka le orinasa-mpanjakana ny ary Madagasikara mitondra ny avion ny ary Madagasikara mbola nentina tany Tsuliara tamin'ireny fotoana reny mitondra délégation mafonja dia mafonja olona efa hoenina amin'ny 10 ny olona nentina nanao eraoera tany nandamina sy namono omby mihitsy moa zany namono afo tany nampanantenana ny zao dia nieritreritra fa nilamina ny tany dia mbola manao tombo sy ala ihany koa satria ny tany Tomasina nisy faty olona tsy nisy nanaovana délégation sy nanaovana eraoera tsy namonona omby ohatr'ireny tsy nandefasana délégation mafonja ohatr'izany fa zao dia ny Tsuliara miverina indray izy ty dia mino rehefa mamono afo indray ny ministry ny ambaratonga ambony milaza indray fa hoe tsara mampafantatra ny mpianatraony fa efa manao ny ezaka rehetra isan'andro zao nareo manao ezaka fa tsy mety vita mihitsy le ezaka ataonareo rehefa tsy vita ny ezaka dia mela tsotra be nge zany aloha ny olona mavita azy no manao anazy fa tsy hoe manao ny ezaka foana dia mbola eo ampanataterana ny famoahana ny amoahana n'le bourse hatramin'ny volana fahafito ny vatsim-pianarana tena mahavariana mihitsy le fomba fiasa zany dia zany ny zavatra mitranga isaky ny mandeha zao efa mpanataterahana efa manao an'izao mahita zavatra lazaina foana efa hainay le zavatra fomba filazanareo efa hain'ny olona tsy anjery le fomba fanaonareo zay ke efa teto amin'ity fandarana ity fa ny teny hoe mety aminareo dia manangana saina fotsy dia miteny hoe mifona fa tsy anao tsony dia miala teo amin'izay fa tsy androany manao an'io dia raha pitso mamerina indray dia raha afaka pitso dia mbola mamerikeloka foana zay foana ny zavatra ataonareo ao dia tsy mety miva mihitsy ny olana na ny ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpandrarà na ny karaman'ny mpampianatra zany rehetrarehetra zany tsy voavahatra amintsika amin'ny teny zao efa firy volana zay dia mbola miteny ihany androany efa manao ny ezaka rehetra fa manao ny ezaka rehetra ny université zany ke manana ny autonomie ihany koa autonomie financière
dia io moa zany rehefa io indray moa zany dia ao atsipy any amin'ilay président n'université indray ny rihitra rehefa avy eo satria hiafinao ambadika izay autonomie financière zay indray kanefa le vola raha tsy tonga any amin'ny université akory le vola ary mbola anaovana mikimaky mbola anaovan'ny filoham-pirenena cinéma anaovan'ny zavatra hafary daholo anaovana transfert de crédit le io moa zany dia resantsika eto mihitsy hoe ny resaka détournement de crédit détournement d'utilisation na ny détournement ny fanodikodonana ny fampiasana ny volam-panjakana dia fanodikodonana volam-panjakana ny anaran'izay misy pitsopitsony procédure zay tokony ho arahana mety misy zany mila décret zany mila didim-panjakana zany fa ny zavatra fantatra aloha zany zao dia rehefa saky ny mainy endomboanjan'ny filoham-pirenena dia hiazakazaka ery izy anana dia manonjy fanao ny eo amin'ny ministère ny finance manonjy fanao ny olona any amin'izay tompona andraikitra amin'izany resaka volam-panjakana zany ampiasaina amin'ny zavatra tsy tokony handehanany eto moa zany miresaka zany zavatra zany dia anisan'ny tsy manana ny asany ntsony zany inspection générale de l'état zany IGE zany taloha zany natahorana fadiran'ovana zany na ny filoham-pirenena matahotra an'izany hoe IGE zany fa nampidirina nalafitra anankiray eo ambany fiahin'ny présidence mihitsy ny IGE mba tsy ahafahan'le inspecteur généraux ny inspecteur de tsy ahafahan'ny ny inspection générale de l'état manao ny tokony ho ataony dia ireo inspecteur généraux rehetrarehetra reo dia miankindoha amin'ny fiadidinan'ny république dia tsy manana ny asany ntsony ka rehefa anao mission tokony ho andeha hoe andeha anao inspection arina andeha ary rehefa misy zavatra tiana saritsaromana any na efa na hoe tena alefa mihitsy aloha manao inspection aloha ny IGE dia rehefa misy zavatra mivaly any ka tena hoe ahitana zavatra tsy manjary rehetra dia asaina alamina akombona ampidirina anaty tiroara daholo fantatra inge zany hatramin'ny olona nitendrena ao amin'ny toerana rio ary ny lehibe an'izany IGE zany ny tale général n'izany IGE zany olona manipulable olona manana firehena politika satria niaraka ny saika tamin'ireny 7 zany olona zany tsy manana ny asany ntsony zany IGE zany eto amin'ity fireneny ity satria ombany fahefany ny fiadidinan'ny république ary zay mihetsiketsika aoka mieritreritra hoe anao zavatra amoaka zavatra dia efa mendrasa zay fa ahita raharaha na asa esorina amin'ny asany fotsiny dia tsy mena anjara asa dia mifloteny maniditsidina eny akoatra ny sasany zay tena hoe olona manana ny asany zany inspecteur général de l'état zany tena manana ny asany zany ireo nge no nahita n'io zavatra nitranga tao amin'ny SMMC ireo hoe na voaroroyany ramatory inara-kotomanga fa satria ao anatin'ny fiadidinan'ny république ilay izy dia pasipasohana ao dia nalefa riampaka dia tsy atsona dia le ramatoa mihitsy no lasa mandeha riampaka hoe zany no hoanina zany ho izy zany zao olontiako olona tsonareo io izy mitompony marché ary ny fanomezana vola famoahana vola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana dia mivoaka ohatran'ireny volan'izy menakavy zava-doza ny zavatra mitranga zany ary zay no zavatra resantsika eto hoe zany hoe mitranga ny vaksiny mitsanga ny zavatra mitranga ny étuliarany mampalahelo ny zavatra mitranga tena mampalahelo misy mbola mandatsa moa reto mpianatra reto hoe fa maninona nareo raha mipetraka fotsiny amin'izao fa tsy mila mitaky an'izany fa raha tsy nitaky an'izany nareo dia tsy maty oka aza mifandatsa amin'ny aina zany aza mifandatsa amin'izany resaka aina nafoy zany amin'izany raha latsaka zany tsy anareo marina tokoa zany hoe tsy manana zany tsy manan-kohanina zany hoe miantehitra amin'ilay borsa kely raha mba nanana angereo raha aman-drenin'ireo nanome an'ireo zanan'ireo raha nanana an'izany fahafahana nanome vola sy tsy niankin-dota amin'izany bourse d'étude zany ireo mpianatra reo fa ny sasa mbola mandatsa mihitsy ny ray aman-dreny koa mba atsona mba ame volan'ireo dia mba taizao tsara samy manana fomba fitaizany ny zanakitsika samy manana fomba fitaizany fa ny tanymena tsy mirehitra rehefa tena zay tokoa ny misy tanymena tsy mirehitra na iniky dona na iniky iatra tsy afy tsy vitanao mandrehitra an'io rehefa tena zay no zavatra misy ny hafa no manana fahafahana mandeha mampianatra amin'ny université privé mandefa makany ivelany
mandefa any amin'ny toerana zay tiany ampianarana andreo zanany zazareo fa tsy mana-tsafidy dia io zay ny université mpanjakana ary raha ohatra ka tena misy fanjakana eto misy ministera pia zany reny no tokony hatsaraina reny no menan'ireny fitaovana rehetrarehetra zay ilaina reny any no tokony tena atao manara-penitra université manara-penitra zany ny trano tsara tare ny fitaovana ara-dalàna mpampianatra ara-dalàna mahazo karama mahazo bourse na ny mpianatra na ny mpampianatra na ny mpandrarà tsisy kianina tena hoe manaraka ny fenitra araka ny tokony ho izy zay ny tokony rerehany zany mpitondra kehitriny zany fa tsy fananganana trano ariserisiny boatina fikasika amin'ny lokonareo rehetra mampitabataba ozy izy ny namana erika ny zavatra mitranga fa zay aloha ny zavatra azo zaraina amintsika androany araky ny voalaza teo hoe raha fandraisana ndraikitry ny ministera ny fampianarana ambony zany resaka équivalence na diplôme zany angetsy sy resaka voandroany zany efa misy zavatra tokony efa misy zavatra efa tena hoe zavatra mipetrapetraka ao fa tsy hoe isan'andro zao dia mamono afo foana efa tamin'ny taona tamin'ny roa taona efa nisy zany problème ny équivalence na diplôme zany fa maninona tsy maka fepetra maharitra nareo fa maninona no avela ohatry zao foana izy dia rehefa misy fifamonoana mampalahelo angeny zavatra mitranga zavatra mitranga dia hoe tena hoe mitenir tête tena hoe zany hoe masa le mpianatra mitenir tête masa manohitra an'ireo mpitandro filaminana nahitan'le saritsika na ny tenako raha nahitan'le izy tena efa enjany izy zany satria tena hoe fampitana ary tena misy maratra koa mpitandro filaminana reny moa zany dia mpitandro filaminana mampalahelo satria le zana-bahoaka koa reny misy maratra misy ny voasambotra misy maty zany ny zavatra mitranga asa antoronizy indray rehefa hoe université nizy indray dia hitendrenareo fa hoe Miara Manonja no manao incitation amin'ireny mpianatra reny ny atao hoe explosion sociale rehefa tsy voafehinareo ny fiainan'ireny olona reny mpianatra reny ny sarambambe-bahoaka eto aloha tsika mbola misaotra an'Andriamanitra aloha zany fa mbola endry aloha zany ny vahoaka hatreto aloha eo anatrehan'ny fiakaran'ny vidim-bary na vokatra ara ny vary miakabokatra tsika zao tsy midina araka ny tokony ho izy ny vary miakatra amin'ny opampana be ny menaka taiza mbola nisan'izany menaka 7 arivo ray alina zany ny vidy menaka amin'izao tsika amin'ny teny zao ny siramamy tsy latsaky ny 3 arivo miakatra efa 17 000 efa 3 arivo ny vary mbola mananontany zany rehetrarehetra zany no mahatonga ny explosion sociale rehefa tsy hainareo ny dikany zany hoe mipoka zany ny sarombolany tsy teteny zavatra maro androany tsy teteny zavatra maro amin'ny fotoana mamety anazy tsika miresaka an'izany fa ny zavatra mitranga fotsiny hoy androany resaka andresantsika androany io dia manahirana mbola ny mamono afo ny ao ministera ny fampianarana ambony hoe mbo efa izaran'le carte visa efa ely zany zavatra zany efa 4 volana zany ny tena ravery ny carte visa any amin'ireny banque reny 2 volana 2 volana efa mivoaka le izy ty efa 4 volana ty orina dia hoe mbola tsy vita ihany le carte visa fa izany lazainareo izy sao dia averinareo efa haricovera daholo ary ty vahoaka malagasy ty mbola ampanataterahana raha le olona moa zany zao hoe mahandro sakafo dia mbola mikopakafo mandrehitra afo tsy mety mirehitra le afo hatramin'izao nefa efa menan'le kitay menaka andretana an'le charbon dia lazaina fa mbola tsy mirehitra ihany fa mbola eo ampanataterahana eo indray mbola andeha hitady afokasika na hitady briquet dia avy eo indray hoe mbola hitady charbon ohatra zany mihitsy ny le ataonareo ao zany zao efa mipoka ny any tuliara vao hoe efa ampanataterahana an'le carte visa indray efa manao ny ezaka fa aiza le volana ataonareo aiza le volana ataonareo zany resaka heure complémentaire zany tsy vao androany zany efa ela be zany no nitaky an'izany heure complémentaire efa tamin'ny 2017 2018 2019 2020 dia mbola lazaina foana fa hoe mbola mikarakara fa efa nandefa io ndray moa zany ho an'le mpampianatra ndray moa zany reto dia hoe mbola misy tsy voalohany tamin'izany tamin'ny 2017 2018 fa ny sasany efa nisy 570 isanjaton'ny an'ny université hony 75% ho an'ny université rehetra dia 75% ho an'ny vacation dia hitantsika indray raha pitsy afaka pitsy indray reo mpampianatra reo dia hitendray hoe ahoana tsara hoe le izy
mingavy anareo fotsiny jereo tsara le zavatra nyresahan'ny ministre ny ministera ny fampianarana ambony fa ho anareo rehetra ao misy zavatra be dia be voalazany eo tsy resaka an'izany tsy anao nitatitra ny eto a fa mitsikera kosa ny zavatra tsy mety izay ataonareo satria mampanantena isan'andro san'andro zao ny firenena tena mandroso ary firenena mandroso any ivelany any dia ny firenena mahay mametraka ny toerana zany fampianarana zany sy ny fanabeazana zany amin'ny toerana misy azy ireo ny lahara-pahamenana na ny mpanabe zany ohatran'ny framma zany ingeny atsika tsisy ataon'ny fitondram-panjakana tsisy fotony ny mpampianatra zany ataony tsisy fotony ny mpanabe tsisy fotony ministera fampianarana fanabeaza pirenena sy ny fampianarana ambony tsisy fotony reny ara-moa zany reny resaka teti-bolam-panjakana ny resahana ao anatin' reny raha ny fahafahany ty firenena ty hoe mandoa karaman'ny reny olona reny manana sika raha ohatra ka manana ny volonté politique ny fitondram-panjakana fifandresantsika tety foana moa zany hoe ohatran'iza ny fampidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia ina no ampiasaintsika anazy voalohany ny karaman'ny mpanjakana nge karama mpiasa mpanjakana nge voalohany aloha amin'io e fa tsy lahara-pahamenana zany satria atao fotsiny le izy fe atao fa tsy mety voava mihitsy ny le orana satria tsy mahay nininina zany ty mahay nininina satsika resy lahatra eto efa miandry le peo iny moa zany efa miandro fotsiny zany le misy keo no miazakazaka resantsika amin'ny fotoana manaraka satria efa lavalava ihany zay zavatra andresantsika teo zay a amaraparana ny fandraisako fitenenana ataontsika efa lasa lafitra ihany tsika androany a efa andrombe volo sasany mahery dimy zao araky ny voalaza teo moa zany dia mamerina ny teny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'le zaza zay maty tany Toleary izay eto amin'ity fandarana Miara Manonja ity mampahery anareo rehetra ianareo mpianatra ihany koa misy ireo zay lazaina fa hoe naherisehitra hoe ino moa zany fomba fanao foana iny rehefa misy zavatra mitrango hoe misy ijustifienana hoe anamarinana ny fisamborana ny renaka izy ireny dia hoe nisy ny fitorahana ny famonoana fandratrana ny mpitandro filaminana ireny ny faniritsika rehetra rehefa mandray ny andraiky ny aloha mpitondra fanjakana hoe aloharam-potoana ny karama maka ny fanapa-kevitra sy ny fepetra rehetra ny tompona andraikitra ny ministera amin'izay lafiny rehetra tsy anaovany tsy tokony anaovan'ny mpianatra na ny mpampianatra na ny mpandrarà fitakiana dia tsy tokony misy ny olana fa matoa misy reny grevy reny dia ao raha reny tsy olona dala daholo ireo ny olona amin'ny grevy nge tsy fitiavana tenao grevy tsy mba tsy manira zany hoe amita fianarana tsara zany daholo dia mba ara-potoana zao rehefa mianatra amin'ny université mpanjakana firy taona vao mavita fianarana satria eny tsefatsefany eny dia misy foana ny taona fotsy volana fotsy satria tsy mianatra miemitra foana ny fanaovana fanadinana sy ny fidirana noho izay olana tsy mety voavahany zany tompona ndraiky mpanjakana zany nareo moa zany lefa tsy vonona ny anao an'izany hitondra fanjakana zany a dia tsy vonona hitondra n'le vahaolana fa dia ny nareo gestion d'épicerie fitondrana an'ity firenena ty ohatran'ireny mpivarotra eta madinika reny mivola azo androany no fidianana entana ara-pitso zay ny fitondranareo n'le firenena tsy misy vision tsy misy ny anticipation tsy misy ninina ligne de conduite mazava fa dia zay revireviny filoham-pirenena no ataony dia zay no arahanareo menakavy eo a dia samy mizara mivokany le vahoaka malagasy no mampalahelo ao anatin'izay satria mizaka ny tseran'ny aina izy a ny aretina efa manao ny ataony mbola ny fahasahiranana tsy mety voava ny olana etseroa be dia be ny dikan'izany fa olana fantatritsika dia eto amin'ny Miara Manonja mahafantatra tsara hoe rehefa tsy mahavita azy dia miala teo resantsika manaraka indray ny resaka hafa aleoloha tapitra eo ny fandaharana androany a dia mametraka ny veloma finaritra ao antsika rehetra ary samy tahita olo tsy samy hitain'Andriamanitra tsika rehetra amin'izay zavatra atao